Tafaraka isika tompolasy tompovavy atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity andro vaovao ity alakamisy 17 novambra 2024 dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabanantsika mianakavy. Tsy misy anavahana izay fiarabana izay fa ataontsika arabany manjaka miadana samy mahazo ny ambalilanitra hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrany. Arabaina isika any amin'ny faritra arabaina manokana moa zany. Arabaina manokana satria dia manaraka ny fandarana ianareo izany fanarahana fandarana izany dia midika ho fanomezana lanja ny fiainam-pirenena sy fiainan'ny malagasy toy izany ihany koa ianareo any ampitan'ny ranomasina rehetrany tsy afaka avahana fa dia ataontsika faobe manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Madanareo satria ny zavatra mitranga tia tanindrazana dia mahazo anareo ihany koa samanana ny asa mandrarahany ny teratany malagasy any ampitan'ny ranomasina any ao ny mianatra ao no miasa fa ny mahiray ny rehetra na ny eto tanindrazana ny any ampitan'ny ranomasina dia izay le hoe malagasy izay gasy ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy hoe malagasy ho an'ny firenekafa Madagasikara ho an'ny vahiny zay dia tsy izy zay fa Madagasikara ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara. Tsy adonona ihany koa ireo teknisianina marobe ao ambadika ao sy ny mparitaka manerana ny nosy satria izy ireo no ianteheran'ny fampitany ny sary sy ny feo izany. Ny miara-manonja MBS Radio Mada patsahivana ihany fa rahanao amin'ny alalan'ny MBS Radio, amin'ny alalan'ny Radio Mada, eo ihany koa ny fahitalavitra MBS ary eo ny YouTube sy ny Facebook izany. Resaka connexion moa indraindray ohatra miraikidraikitra, ohatra misatrisatra miram sy ny sisa iny lafiny teknika iny zany ka dia indraindray misy an'izay indraindray ohatra misosa tsara ihany tsy amin'ny fandarantsika ihany fa amin'ny be mihitsy zany resaka connexion ity dia manahirana lizy indraindray fa dia ny zava-dehibe aloha zany dia hoe fahafahantsika miaraka ao anatin'ny fandarana. Zay no ela tompolasy tompovavy fa ny fandehan'ny fiarahantsika eto dia ho avy eo namana fanira zava-manantany efa ny an-dalana izy dia eo ihany koa ny député Rabekijana Solofoery raha ny fandarana tonga eto am-pialantanana eto zany Madagasikara voafito tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrika ny Amparafara-Vola efa niakatra teto izy fa mbola misy toyan'izany resaka tiany atao izany ry zareo raha teo moa anatin'ny fivoriany ny anteny meram-pirenena ny député Mamy Rabenirina izay lany tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo raha ny tokony izy dia eto izy satria alakamisy ny andro fa amin'ity indray mitoraka ity izy tsy eto satria manao ny asa mahasolo mafambahoaka ihany koa any amin'ny toerana izay any amin'ny fotony any no misy azy manao fitsidiany izy mijery ny zava-misy any amin'iny faritry mahitsy iny fa dia ny député Mamy Rabenirina no tsy miaraka amintsika eto amin'ity anio ity fa izay nambarany hatramin'izay kosa dia tadiditsika hatrany dia mirarisoa ny député Mamy Rabenirina sika aleo alasa amin'izany andraikitra izany amin'ny fidinana eny ifotony eny zany. Ankoatran'ny izay ny hoe inona ny vaovao eto amin'ny firenena, inona ny vaovao eto amin'ny MBS dia aloha atombotsika eto amin'ny vaovao ny MBS ty raharaha ty dia fampatsahivana moa zany no atao ho antsika izay mbola tsy maraka ihany koa dia izay no antony amerimberena anazy fa dia ampiainy ny MBS Radio zany ampiainy ny MBS Radio ny fiadina ny tompo-dakeran-tany amin'ny baolina kitra ny dian'ny faharoa amby roapolo totsaina ny Qatar manomboka amin'ny alahady isika mianakavy. Zava-dehibe io satria indrem-pandeha isaky ny efa taona no misy an'izany mondial an'izany ary ny baolina kitra tompoko dia mbola mitana ny larina voalohany amin'ny fanatanjahantena raha resaka hoe fanatanjahantena iraisana sport collectif any amin'ny fanadinam-panjakana moa dia misy ny sport collectif le iarana zany dia misy ny individuel dia nisan'ny safidianana ny anisan'izany ny baolina kitra ka ny baolina kitra dia mbola mitana ny larana voalohany izy io izy tony tsy hoe resaka fialam-boly fotsiny tsy hoe mandany andro tsy zay
fa ny baolina kitra dia toy ny fanatanjahantena isan-karazany zany, fitazam-batana ary eo ihany koa ny fitaizana amin'ny akapobeny mihitsy zany, misy resaka fanabeazanao. Raha ny eto Madagasikara zao saika ahitana baolina kitra, kianja, rehefa hoe azo ilalaovana zany raha vao toerana malaladalaka dia ahitanao zany milalao baolina kitra hatrany ambanivohitra rehetrany. Tamin'ny 2 volana lasa ny tenanay tany amin'iny faritry Merimandrosina Ambatondrazaka iny, tsara honenana sy ny rehetrarehetra iny dia isaky mandeha ianao zany dia raha vao misy toerana malaladalaka dia misy tanora milalao baolina kitra. Tena mety tokoa zay, fa ilay fanatanjahantena dia mila fanohanana. Ianao fanatanjahantena nefa tsy ampy sakafo, dinina koa ny dikan'izany. Olona ampisakafo misy hoe tena hoentim-manana, fa ny indrisy eto Madagasikara dia lasa atao fitaovana politika ilay tontolo ny baolina kitra. Rehefa ho avy ny propaganda, rehefa ho avy ny fifidiana dia mipotsapotsaka daholo, manome baolina, manome maillot, manome an'izao, fa mandritry ny rehefa vita ny fifidianana dia any tsy hita ilay fikarakarana ny tanora malagasy zany ka ny baolina kitra dia manana ny anjara toerany lehibe raha toa zany ka hitsitsika ny resaka ao anatin'ny ilay izy. Ka ny rano hoe ny MBS radio dia tantara baolina ny ekipa eto zany. Tantara baolina dia tarihan'ny zokibe Rufai Rakotomaro na i Rakoto, zay moa fiantsoniny fianakaviam-beny ny mpanao gazety ny namana Rufai Rakotomaro Rakoto. Dia eo zany Rufai Rakotomaro, eo ny tena Korina Rabe Mananjara, eo i Fanira Zafy Manantany, eo Germain Menjanary, eo i Avitra Ravaly John, eo i Mario Rakotobe, eo i Tahiry Rarinirina, eo ihany koa ny Njava Andre Mahefa, ary misy ny vavitokany MBS zany ao anatin'io ekipa io ihany koa amin'ity resaka hoe mondial 2022 ity, dia tsy zany fa iando miaratiana. Le resaka amin'ny tantara baolina tsy hoe mitatata eto fotsiny, tsy izay fotsiny, fa misy ny fandraisana atsoratra, ny resaka documentation sy ny karazany iando miaratiana no mikarakara an'izany. Mety teny eo ihany koa izy eny atsefatsefanenika dia ampiain'ny MBS radio zany ianao amin'izay hoe mondial 2024, andiany fa 2020 mora tadidiana izy any Qatar. Ny manodidina zany rehetrarehetra zany dia horesahana ao avokoa. Ahoana ny tantara mondial, inona ny tena mampiavaka nyity mondial any Qatar ty? Malagasy aloha tsy mandray anjara fa nitsana tany amin'ny feditoerana dia manaraka indray zany no hoe afaka heritreritra an'izany raha toa ka vonina sy misy ny finiavana indrindra eo amin'ny mpitondra dia azo eritreretana ny hoe Madagasikara mankany amin'ny mondial zany inona moa no maharatsy an'izany no faniritsika. Ny kanina reny efa nandray anjara ny Malagasy tonga hatrany amin'ny quart de finale, fa le izy fotsiny tsy hoe rehefa manao ezaka le tanora dia avy ianao hijapy, rehefa lasa le tanora Malagasy dia hijapy amin'izay ianao, fa any amin'ny voalohany hatrany amin'ny fanomanana tsy hita ianao, tsy hita zay atao. Fa rehefa hoe mahavita ezaka noho ny hoe tena ezaky ny tanora sy ny ezaky ny ray aman-dreny sy ny sisa, dia iny amin'izay ny avaty sy avaroa fa misehoseho hoe zay, fa rehefa misedra olana dia tsy hita izay atao eo zany. Tadiditsika tsara tamin'ireny resaka hoe Barea reny, ny Barea Madagasikara ny alohan'ny nahatongavany hatrany amin'ny quart de finale na ny ampaefadalany ny kanina zany dia tsy tonga ho azy vao tonga tany, tsy tonga ho azy, fa na fitadiavana mpanazatra ary Nicolas Dupont tsy hoe tonga ho azy teto fefa tany amin'ny régime no entin'ny président Hery Rajaonarimampianina no ny tadiavana mpanazatra efa trano zany tany no nipotrany Nicolas Dupont izay nanazatra ekipa atao hoe madinidinika tany Frantsa tany Nicolas Dupont no natsona taty Madagasikara mbola tamin'ny fotoanandro izay nitondrany ny président Hery Rajaonarimampianina. Zay zany mila fantatsika zay, fa ny sasany mantsy teoriana dia hoe zay ny tena navita be, diso be zany.
nisy fiandohany daholo ny zavatra rehetra. Ny ekipa tao anatin'ny fitondrany ny président Hery Rajaonarimampianina no nikandotany de hoe ahoana ny tena naovana an'ity baolina kitra ty ekipa-pirenena malagasy ty dia tady dia nahita ny Nicolas Dupuy. De Nicolas Dupuy moa zany tsy nanda izy fa dia nitondra ny izay azony hoentina izy mba hoe iarovana ny voninahitry Madagasikara. Be dia be ny mpanazatra teratany malagasy ary efa betsaka ihany koa no nahavita ny tena hoe dingana lehibe tamin'izany tontolo ny baolina kitra zany. Raha tsy resaka tsy afa-tsy ritsoa zany tsoa zany mpanazatra tao amin'ny BFV zany zany tsoa zany efa nanazatra tao amin'ny ekipa-pirenena niaraka tamin'ny ry Maître Jérémy ekipa-pirenena malagasy fa nahavitany ihany koa. Ny Barea moa zany taty aoriana dia nisy niezaka ary nisy fotoana tena tamin'ny voalohany rehefa hoe Nicolas Dupuy ny entraîneur teo tsara ho fantatsika zany fa itsika ihany koa tsy hoe inana mambolony fotsiny mila mahafantatra ny tantara sika fa nisy fotoanany ireo ekipa-pirenena malagasy ny baolina kitra ny Barea ireo zany efa Nicolas Dupuy no nanazatra ny tao vao nanombonomboka fa ny sedra olana isan-karazany. Tena nay moa mpanao gazety de mandeha manaraka foana tamin'izany ny momba ny Barea amin'ny Madagasikara fa nahatramina hôtely toerana aza gidragidra be. Eo amasina eo mihitsy ny mpanazatra tamin'izany Nicolas Dupuy no telefônina mitady hôtely hoe aiza no ahafahana hoe mba hitoerana sy ny sisa. Ny entraînement mantsy eo zany eo ihany koa ny entraînement tsy maintsy atao satria feno be le programme tamin'ireny fotoana ireny. Ny sedra olana io Barea io tany amin'ny londohany tany zany efa tao anatin'ity régime ity zany hoe fa lasa zany ny tsy teo tsony régime Hery Rajaonarimampianina de tonga ny régime Andry Rajoelina de vao nanombonomboka ny régime Andry Rajoelina zay vita ny fifidianana dia mbola niaina tao anaty fahasahiranana lay Barea ny Madagasikara anontany io daholy ny mpanao gazety sy izay nanaraka ny toe-javatra fa afaka manamarina an'izay. Dia nisy hoe problema sy ny sisa nanao entraînement teo Mahamasina tonga avany ny filoha teo aloha président Marc Ravalomanana nidina avany amin'ny tribune avany izy miaraka tamin'ny olona zay niaraka zany de hoe ity fandraisana anjara fanampiana anareo fa eny koa ilay hoe olana isan-karazany zany tsy hoe avita be hoe ahoana moa zany fa hoe fandraisana anjara amin'ny hoe ray aman-dreny dia nisy ny fanomezana nentin'ny président Marc Ravalomanana fanomezana omenan'ny Barea zany tao anatin'izany raha rehetrarehetra zany any ny arsiva any ny sary ho an'izay tsy mino an'izany zavatra izany. Ny herivan'iny niazakazaka ihany koa ny teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe nitondra ny hoe fanampiana sy ohatran'izany. Tsy maninona aloha zay fa le izy fotsiny de zao le izy rehefa hoe karakaraina de karakarao hatrany amin'ny fotony fa tsy hoe rehefa misongadina le tanora malagasy de iny misehoseho daholy fa rehefa tena hoe mbola ry amin'ny any fokotany sy ny rehetrarehetra any de tsisy resaka. Nefa ne reny mpilalao reny de avy any fokotany reny no miakatra jereo ny tantaran'ireo ampanao baolina kitra malaza maneran-tany ry Maradona ary Cristiano Ronaldo ry Pelé. Tokotry Maradona tany amin'ny bidonville no mipetraka mahay eo lay hoe talenta voajanahary mihitsy iny tongotra kavian'ny Maradona iny nga averinao fa tsy tena mampitolagaga iny. Ry Messi vao 13 taona de efa nisy nitsirika nefa Messi zany ny nyainga avy amina nivoaka tamina fianakaviana tsotra de tsotra fa hitan'ny mpanambola hitan'ny izay hoe manakatao de tena nampiana arak'izay tratra dia lasa nalaza be. Ny tsika eto Madagasikara aiza ny fikarakarana an'le tanora any amin'ny fotony any aiza de ny any amin'ny fokotany ve zany de hijanona amin'ny resaka hoe baolina tanimbary foana rehefa afaka vary de eno manao baolina satria ny kanja tsy misy miazakazaka hoe kanja manara-penitra eny izay ilazana azy any aloha fa le kanja manara-penitra resahana tonga de hoe zao misy tribune be de zao ny tena kanja manara-penitra tompoko raha ny ankehitriny jereo
ny amin'ity mondial ity raha iteny ianao hoe kianja manara-penitra de kianja mitafo le stady manodidina jereo daholo ny kianja rehetrarehetra ao Qatar amin'ity mondial ity fa mitafo manodidina daholo sady any koa mamay be misy kianja any anaty désert any amin'ity mondial ity any amin'ny désert any marina hoe manodidina ny Doha fa any amin'ny désert any le izy dia climatisé ty mbola resaka hafa koa ty mondial any Qatar ty fa kolokolo be manadala ary tafiditra ao anatin'io nga Nicolas Sarkozy tafiditra ao anatin'io resahantsika eto dia isy resaka mantsy rehefa avy eo ny amin'ny hoe ahoana tsara moa tony olona mahabe fanontaniana ny ivelany tony fa ireny olona mahabe fanontaniana n'izao tontolo zao sy olona manana problema ao amin'ny firenena sy ao amin'ny sehatra raisam-pirenena nohatra ny tena hoe iarahan'ny mpitatana eto Madagasikara amina resaka fiaraha-miasa de lasa ihany ny fanontaniana hoe ahoana ary zany fa maninona no lasa ohatran'izany le izy ka raha miteny ianao hoe kianja manara-penitra sy ny sisa resaka baolina mantsitsika dia tsy maintsy resahana nohatran'izany raha ny resaka manara-penitra zany aloha amin'ny hoe fandraisana mondial ohatra zany any ariana any andray mondial amin'ny Madagasikara ohatra ho azany tsisy maratsy an'izany tsara zany engany any ariana any dia misy fepetra io misy critère io resaka kianja io tsy maintsy misarona dikany hoe misarona de hoe mitafo manodidina zany zao notakina amin'izao fotoana zao critère io fepetrapetraky ny fédération ny raisam-pirenena baolina kitra tompoko ka raha mitentsika hoe mizesta hoe kianja Barea Mamazana manara-penitra amintsika ka le manara-penitra samy mana ny fandraisany azy samy mana ny définition manara-penitra tsika fa raha ny kianja eo Mamasina io tsy lany io raha ohatra ka hoe amin'ny critère apetraka amin'ny fandraisana ny mondial tsy lany io satria tsisy tafo ka ry Qatar ry ngatsy migaingaina be ny hafanana de tsy asiana tafo ve jereo daholo ireo kianja reo andraisana mondial fa misy tafo manodidina daholo ao anatiny ao ianao mbola misanasanany ny hafanana de le izy nafindra taty amin'ny hoe volana novambra desambra satria any zany efa mba midikidina ny hafanana any Qatar fa tadidiova i Qatar ane ka désert misy manamorona ranomasina izy fa mafana be hitatsika ny toetrandro any amin'izany hoe amoron-dranomasina zany fa mafana dana makany Mahajanga any Toamasina indrindra amin'izao londohan-tao zao eto Madagasikara fa mamay be maeva tanàna moa zany efa tsy resahana itsony dia ohatran'izay zany le fandehanan-javatra ka ianao zany raha hoe hijabo fotsiny ianao amin'ny resaka hoe tontolon'ny fanatanjahantena rehefa mavitavita zavatra le tanora de iny ianao fa rehefa sendra olana hoe miatrika olana any amin'ny fotony any amin'ny fokotany any tsisy pahita zao anefa raha ny resaka baolina kitra zao le izy ataotsika mihitsy mazava eto amin'ity miara-manonjy ity sary misy miteny hoe inona moa ny idiran'ny baolina kitra amin'ny miara-manonjy hoadray misy idirany mihitsy satria fiainan'ny tanora malagasy ny resahana fanatanjahantena ny resahana fanabeazana no resahana tsy alova hoe manao baolina ny tanora toy izay taingy tambosy fokarongony-eriana ny ery fotsiny misy fanabeazana ilay resaka baolina kitra fa tsy hoe resaka hoe fanalanandro tsy misy atao zany ka le tanora lao azava tsara fa miainga any amin'ny fokotany daholo reny tanora reny tompoko ary misy any amin'ny fokotany any tena manataletra raha ny resaka hoe baolina kitra fa tsisy pahita na misy mahita fa tsy misy ny hoento-manana tena manataleta vao mandaka baolina le zazakely vao eny taona fotsiny 5 taona de efa hitanao hoe tena manataleta ity indrindrandrindra moa fa kavy zay izy amin'ny tongotra kavy zany matetika tena enjana be le amin'ny tongotra kavy ity ry Maradona sy ry Messi ny tena tenenina amin'izay Messi ara tamin'ny fahazazany mbola tsy ampy ny fitombony tsy ampy tamin'izy mbola kely tsy ampy ny fitombony zany misy zavatra tsy ampy tsy na vitamina na inona ny ilaina amin'ny fitombon'ny ankizy sy ny zaza fa tsy ampy de vao tery ny mena mitondra any amin'ny fahalebiazana zany amin'ny fivoaran'ny vatany zay le izy fa science médicale be moa de manahirana manazava an'izany eto fa
tonga de nikarakaraina mihitsy mbola kely de fahita fa zay samy teny eto fa any ambanivohitra any eto Madagasikara misy ny manan-talenta amin'ny baolina kitra mbola any amin'ny fahazazana fa tsisy pahita zany io zany a mila politika tena hoe manokana mihitsy ny fitsirihana any amin'ny fotony rehetrarehetra any fa tsy tonga de mipingapinga aty amin'ny hoe zao hoe manara-penitra aty amin'ny efa avoleta aty zay ny tokony ho izy zay ary zany daholo nataon'ireo firenena tafitany amin'ny mondial ireo zany satria mantsy tery mondial nyty koa misy vola be mikararana ao misy bizina be mikararana ao rehefa tsy manambola aza mandehandeha any Qatar any fa olona efa niomana mataonany ireny tonga any Qatar reny ary olona matapitrisany ary rehefa tsy manambola ianao de tsy miteny any amin'izany faritry ny hoe fanjakana emira misy endry Qatar ary Koweït ary Dubai sinsisa rehefa tsy manambola aza milingilingy mandeha any zay le izy fa vola be miodina ao anatin'io baolina kitra fa mibizina ihany keo de asiny hoe tourisme sinsisa zany mantsy mifandray eo daholy ka rehefa misy événement zany événement sportif ohatrany tony indrindra maneran-tany de tsy maintsy misy ny vola be miodina ao anatiny eo de eo indrindra ny tiatsika atongavana satria betsaka ny mpandrara zany amin'ny sehatra ohatrany tony hoe aiza no ahitana bizina aiza no ahitana an'izao satria zany fomba ahafahana mampitombo ny vola misy an'izany hoe football business zany raha tsy haitsika vola miodina resaka publicité resaka droit isan-karazany amin'ny aina aman-jery vola be miodinao de tratra mifakapanary Sepp Blatter sy Michel Platini Sepp Blatter filohan'ny FIFA teo aloha de nanao kolikoly tao anatin'le izy fa ty mondial ny tiny re olona tsy tokony tany Qatar no natao fa misy antony be deaibe zany ny tonga de nametrahan'ny olona fanontany hoe fa maninona no any anaty désert any no atao ty raha ty de misy antony ny fanakanana fa noho ny herin'ny vola veriny indrem-pandeha noho ny herin'ny vola de lasa natao tany Qatar le izy ary tsy tongatonga ho azy ny fahatongavan'ity mondial nyty tany Qatar fa nisy resaka kolikoly avoleta eo ny tonga de ho resantsika mitentsika inona ny idiran'ny miara-manonja amin'izany misy mihitsy satria le hoe kolikoly le kolikoly eto Madagasikara mahazovana ny kolikoly dia ny eto amintsika zany io izy io misy ny hoe bianco sy ny sisa hoe enjehana mpanao kolikoly sy ny rehetrarehetra misy resaka fitaizana foto-kevitra akapobeny zany fa le tena action sy ny tena hoe aiza tena mbola lavitresaka ny eto Madagasikara ny lehibe mpitarika atao amin'ny bianco nisy fotoana ny teny hoe raha vao makasikasika olona ambolo le afera de efa tonga ny telefona vatsy avary lehibe amin'ny bianco ny teny zany nefa le bianco zany amin'izay lafin'izay mba manana finiavana izy fa tonga de efa coup de telefona risariza aiza moa no ahafahana mandroso amin'izany misy ny olombelona zany tena te hiady mikolikoly te handroso tia ny tanyrazany fa vo hoe tena hiainga zany de efa tatatata telefona alo okaloha alo ilama zao zany foana ve no iaina ka itony mondial nytony tafiditra ny resaka kolikoly fa zao tsy mampitovy azy amin'ny eto Madagasikara ny any an-dafy tompoko dia tsy misy afamaina izay tratran'izany hoe manao kolikoly izany na avolety io na ivalety io rehefa kolikoly de kolikoly fa tamin'itony resaka tony aloha de efa avoleta be ty satria niditra tamin'le resaka inga Sarkozy filoham-pirenena frantsay tamin'ny fotoan'androny filoham-pireneny Frantsa tamin'ny fotoana ny tantana ny président Marc Ravalomanana Madagasikara zany hoe tany amin'ny valo sy roa arivo président teto Madagasikara ny président Marc Ravalomanana Sarkozy no tany Frantsa de taty amin'ny londohan'ny sivy sy roa arivo taty Sarkozy no président tany Frantsa tany fa vo enino hoe wisy ny mondial zany de Qatar candidat tonga de niketriketrika tsy misy raha iny inga Sarkozy an'izay mondial any rehefa tena dinihana itsina ny resaka fa le sosy le bizina hoe ahonana fa namiditra ao anatin'io ino ny tena mibahana tao an-tsainy de naninona natsony tao amin'ny lampany Élysée mihitsy mody hoe niara-ny sakafo ny prime ministre Qatar ny prince
prince any a Qatar, mpiara-miasa amin'ny tao amin'ny Élysée tao, dia nidresaka de hoe ataovy zay fomba andresen-dahatra mpandatsabà tao amin'ny FIFA zany hoe mba azahoan'ny Qatar an'io. Zay ny Élysée. De Platini tam'zany lehibe an'ny Europe amin'ny baolina kitra ny fédération européenne, de reseo lahatra aloha Platini, fa raha resy lahatra io de mitondra influence zany amin'ny ambony. De io ihany koa ny lehibe amin'ny fédération any amin'ny Amerika avaratra any, teratany Trinidad et Tobago izay. De misy teratany brésiliana, réseau be manadala tao anatin'ilay raharaha. De hoe ataovy zay anan'io fa hita eo ny fanarahana fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao. Nandeha am'izay ny mikimaky rehetrarehetra, tonga de hoe Qatar no mivoaka avany. Ngiatsy Blatter koa tafiditra tao anatiny io. Tonga de nisy ilay fiahiahina hoe zavatra tena tsy mitombona mihitsy zany, de nandeha ny ankety. Fa tsy ohatran'ny ety amintsika hoe mandeha ny ankety hoe inona moa zao ty malaza ty hoe io zao misy an'ilay hoe ankety parlementaire amin'ny resaka raha nikongo. De ny fanirininy rehetra de hoe ho tonga hatrany amin'ny farany io, de lazao amin'ny vahoaka malagasy hoe izao ny vokatry ny fanadihadiana, zao zany no marina rehetrarehetra momba n'iny raharaha iny. Zay ny tantava amin'ny vahoaka malagasy, ohatr'izany ihany koa ny raharaha hafa loha hivoaka amin'ny marina. Fa tany ty mondial ty tena tsy namelan'ny iraisam-pirenena raha tsy mivoaka amin'ny marina. Ianao ve mihinana fotsiny le saosy be atsenaninazy? De hoe ho afamaina fotsiny an'izao amin'ny fomba izay tena hoe mamoehatra, manala baraka amin'ny baolina kitra maneran-tany, ilay izy. De Ngiatsy Blatter ny tena londoha ampisorona tao filohan'ny FIFA, de izy am'izay ny fandray à gauche et droite tafiditra tao ihany koa Inga Sarkozy, filoham-pirenena frantsay teo aloha, tafiditra tao anatin'le resaka hoe bizina beka. Ka le Qatar tsy may ny azo an'le izy satria fantatry ny any Qatar tsara fa na eo aram-baolina kitra dia misy vola be miodina ao anatin'io, ary reo arabo reo tsy ampianarina an'izany. Tsy ampianarina zany bizina zany izy, hainy zany, ary izy tompon'ny vola, izy tompon'ny pétrole, hainy ny hoe tena mihetsika, zay moa le fomba fiteny hoe mihetsika ao anatin'le izy. Tsy hoe rehefa bizina akory de ratsy, zay koa mila hitsy zay tsy hoe rehefa hoe bizina de ratsy, fa le bizina de fomba maloto, misy réseau maloto, le bizina tena zavatra kimaizimaizina, iny tena tsy izy iny. Fa raha ohatra hoe bizina hoe makatombona ianao amin'ny lalàna varotra hoe mba nahita bizina kely na ohatran'izany sisa zany tsy misy miadevitra am'izany. Fa ty le resaka bizina misy réseau, misy resaka mafia ty, io le tiatsika tenenina ao anatin'izay raharaha izay zany. De tafiditra am'izay ny kolikoly avoleta, de nandeha am'izay ny fanadihadiana isan-karazany. Voatonona tao ny anaran'ny Nga Sarkozy, voatonona tao ny anaran'ny mpiara-miasa aminy, voatonona tao ny anaran'ny Nga Michel Platini, voatonona tao ny anaran'ny Zidane, frantsay daholo zany nenjeha am'mpanao gazety ry Zidane tamin'izy mbola mpanazatra ny Real de Madrid, enjeha am'mpanao gazety ahoana, ianao ve nandray vola ohatran'izao sa tsy nandray? Ohatr'izany koa lehibe amin'ny fédération any amin'ny fatry Amerika avaratra, enjehan'ny mpanao gazety, de lasa miteniteny foana, tesitra de zao. Be de be ny tafiditra tao anatin'izany raharaha izany. Zao dia tsy mahazo mikitikitika momba ny tontolo ny baolina kitra. Ry Platini, ry Ngiatsy Blatter, Zidane moa iny mbola eny ihany, fa Zidane ohatran'ny mba hoe nainiary tena mafimafy ny fiarovan-tenany Zidane, tsy de voatonona loatra, na de voatonona ary ny anarany tany alolo-tany. De ny any ivelany zany tsy manaiky mihitsy raha vao misy zavatra kimaizimaizina ohatran'itony. Fitsarana Amerikanina tena niezaka koa nandray andraikitra ihany koa tamin'io, ny tany Suisse be de be zany. Ka le hoe ny marina, zay ihany eny le izy ny fahitana ny marina, ny fikelezana aina amoaka ny marina dia mampandroso. Fa rehefa tsy misy ny mangarahara de tsisy firenena mandroso am'izany tsy fisian'ny mangarahara zany. Amin'ny tontolo-pifidianana io rehefa tsy mangarahara io de aza manantena hoe ahoana.
fa rehefa hoe konokononina any efa misy mikimaky any ambadika any matony hoe misy ny fiaia iny dia misy antony eo. Tsy tongatonga ho azy ny olona mato miaya, tsy tongatonga ho azy ny atianiva mpanohatra ny société civile raha miaya, tsy tongatonga ho azy ny FFKM raha miteny hoe mifampiresa. Ny dikan'le mifampiresa zay anefa misy zavatra hita teo aloha e. De zay mahatonga ny FFKM hoe mifampiresa. Metimety kokoa aminareo no mifampiresaka aloha ozy ny vondrona Europianina, inona ny anton'izay? Sous-entendu izy efa nisy zavatra hita teo aloha. Efa nisy zavatra hita teo aloha nampimenimenina maro. Raha resam-pifidianana zany a, de raha mbola isisihana ihany ve de ahoana de tsy fakahitana eto? Efa hita de zao fa tsy fakahitana eto satria ato milaza an'izao, ato milaza zao, ato miaya, tsy misy tsony ny fifampitokisana. Ka rehefa tsy misy ny fifampitokisana de tsy maintsy jerena ny marina. Inona ny marina? De raha miverina ato amin'ny baolina kitra tsika de zao mitsikafona daholo ny marina kay momba n'ity raharaha ity. Misy antony be da be ny tsy tokony hanaovana ny mondial io any Qatar fa noho ny herin'ny vola. Io tsy eto Madagasikara ihany mitombona ny hoe ny alika jamban'ny taolana fa ny olombelona jamban'ny vola. Tsy eto Madagasikara ihany fitenenana io mitombona fa maneran-tany io. Hatramin'ny Jodasy koa jamban'ny vola efa hatrany amin'ny Baiboly tany amin'ny testameta vaovao tany jamban'ny vola. De maromaro vitsivitsy ny jamban'ny vola tamin'ity resaka hoe mondial an'ity de baritaka ny vola de lasa tany Qatar nefa tsy tokony any Qatar. Antony roa fotsiny nolazaina hoe tsy tokony any Qatar io mondial io. Ny antony voalohany tena goavana de ny hoe i Qatar de mpanitsakitsaka ny zon'olombelona. Zay tena goavana zay satria amina fety be amin'ny fanatanjahantena maneran-tany de tsy maintsy critère, tsy maintsy fepetra jerena io menanoty hoe manahoana le firenena amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Ratsy be ny notin'ny Qatar. Ratsy be. Ary rehefa azo indray le fikarakarana amin'ny mondial de olona anarivony no maty tamin'ny fanamboarana an'ireo kianja tonotonon'ny mpanao gazety ireo hoe kianjany ihany fa ngay vita ho azy fotsiny amin'izao fa nisy olona maty be da be tao ary ireo olona maty ireo tompoko de olona avy any ivelan'ny Qatar, avy any Kambodja, avy any Philippines, ny Afrikanina mainty avy aty amin'ny kontinantan'ny Afrika sy sisa, avy any Thailandy mba hoe mitady, avy any Inde mitady zany izy ireo mba hoe sitrany ay alefa ho an'ny vady aman-janaka any amin'le tanindrazana zany. Fa ataon'ny tompon'andraikitran'ny Qatar mahita amin'ny resaka hoe condition de travail sy ny sisa miasa tsy akijanona amin'ny satria anentsika an'le fanamboarana kianja ary tsy kianja ihany fa hatramina métro, hatramina trano, hatramina cité reny dia atao daholy anenjehana an'ilay resaka mondial zany any amina hafanana 50 degré. De misy tonga de tambotsitra ho azy, mijanona tapoka amin'ny fony, tsy ampy rano sy ny sisa. De inona ny fanazavana hoentin'le tompon'andraikitra? Nisy tamin'ireo accident de travail no nahazo azy. Misy ny maty tsy fantatra zay nahafaty azy, aiza koa nisy an'izany. Hoe tsy fantatra zay nahafaty azy, atao inona ny autopsie? Rehefa misy autopsie tsy maintsy fantatra nahafaty an'le olona, efa hita zao fa hoe les conditions de travail tsy izy tena hoe fanandevozana no misy ary io de dridraidrainy fanaovan gazety maneran-tany. Ao mpanao gazety anglisy, ao mpanao gazety frantsay, be de be ny tanàna ny Frantsa tsy mandefa an'ity mondial an'ity hoe manao hoe fampitana mivantana ve? Be de be. Mbola hoentintsika eto fa tsy tadidiko tsenjery moa le izy hoe iza fa maromaro mantsy, maro ny tanàna ny Frantsa tsy mandefa an'io noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Fa ny mahamaika zany ny mpanambola de izao tsy rarahana misy olona maty areo fa zao ty le fotodrafitrasa, ty le fotodrafitrasa, mamirapiratra. Ohatrohatr'izany mantsy ny eto Madagasikara tezaina ny olona amin'ity resaka mamirapiratra ity fa le zon'olombelona aiza zao ny karama mpanao lalana hatramin'izao. Mola mitaky volany ato. Ianao nefa isako miresaka de hoe tena mahavita zavatra tsara tsika. Fotodrafitrasa fa na mitsangana raha ny fotodrafitrasa
le olombelona tsy mihinan-kanina ny an-tranony, inona koa ny dikan'izany? Inona koa ny dikan'izany? Fa inona aloha ny voalohany indrindra tsy maha olona aloha? Ny maha olona aloha fa raha ny eto Madagasikara ohatra mifamadika amin'izay jereo zao le kere mitatra ihany le kere mi-exode rural mitatra ihany de tsy hita zay hoe fandehany fa de so ihany fa misy ny hoe UNICEF inona koa reny ny Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID, inona koa ny Japonais, ny Alemanina amin'ny fikarakarana an'ireny valan-javaboary hoe voaro reny. Fa potehan'ny olona le satria any izy no afaka miaina de lasa potika ny tontolo iainana sy ny sisa. Raha jerenao zany le fikarakarana tsy hitanao zay tena misongadina de tonga ny fahantrana ka io zany tsy vitany hoe foto-dravitra aza de ndehanao fety de ohatran'izao fa ahoana le maha olona aloha? Zay foana aloha ny resaka, ahoana aloha le maha olona? Sa ho lasa Qatar 2 sika eto Madagasikara? Fa tena niany be dia be ny olona maty, anarivony betsaka zany, be dia be. Vao mivoaka zany any Qatar natao mondial 2022 de efa niazakazaka koa moa ny olona sahirana ny olona sahirana araka ny tenena tao, misy ny avy aty Afrika, Kambodja, Filipina, Inde, niazakazaka nakany Qatar. Fa nahita faisana ny zavatra hoe vita, zay ihany no fantatra amin'ny mpanambola, zay ihany no mifantatra fa hoe ny momba an'le olombelona be da be sary ihany. Fa rehefa mandeha io mondial io alefantsika ihany amin'ny fahatalavitra izao no satunany. Fa tena mampahonena ny mazo ary de afoy hatramin'ny aina. Firy moa zay malagasy zay vehivavy mba hoe mila ravinahitra tany amin'ny firenena tany Moyen-Orient, tany amin'ny Arabo tany, ohatran'izany fa nisy namoy-aina satria rythme be. Mpanambola ihany fijerenany zon'olombelona tsy araka ny tokony izy. Zao any Iran zao le vehivavy anankiray maty efa mitrotra ny vahoaka iraniana, hatramin'izao mbola tsy tapitra izy. Ka resaka zon'olombelona zany tena tsy misy mihitsy zany amina firenena sasatsasany zany eto ambonin'ny tany eto. Fa maika fotsiny amin'le zavatra mamirapiratra de hoe foto-drafitrasa de zao foto-drafitrasanao vita, na kianjo io na trano na inona io. Fa ny vahoakanao tsy mihinan-kanina, mitombo ihany ny matory eo ambany tetezany beoritrika, mitombo izy ao, mitombo malagasy ane reny mifakonao tsy voala ara-potoana ary de ohatran'izany. Zay zao ny zavatra hita. Nefa nietra trano ato midangana be, ny fako tsy voala. De ahoana ary zany? Mametram-panontaniana ny vahoaka, ny olona. Ny fahadiovana aloha zany ny fanajana ny vahoaka voalohany indrindra aloha. Io ne tsy tsotsorina fotsiny hoe voretra ny gasy voretra ny mponina Antananarivo fa nga tsotsorina ohatran'izany. Alohan'ny tenenana an'izay aloha ohatrinona ny savony zao. Ohatrinona ny savony. Ary mpanasa lamba amin'izao any amin'ny tokantrano nanao fanadihadiny zay. Tsy afaka manasa lamba le ao tokantrano satria samy mamonjy azy de maka mpanasa lamba, raikitra ngidraka. Lazain'le tompotrano fa mangalatra savony le mpanasa lamba. Nefa le savony efa lafo be raha lamba amin'ny savovovona ray alina zany tsy ampy amin'ny hoe savony ampiasaina amin'io. Tena fiainana andavanandro zany tenenina zany. Fa tsokitsika hoe nde style fotsiny hoe tsy mahakasika anay zany fa zay manana machine lavé. Fa firy isan-jaton'ny mponina no manana machine lavé. Firy isan-jato no manana an'ireny machine ireny. Raha mpon'ny Antananarivo fotsiny firy lafy ane efa machine lavé daholo fa ny antsika aloha mbola amin'ny savony de ndana jereo tsy amin'ny ranon'ny kopatsy ambaninay atsy. Fa fe mpanasa lamba amin'ny 4 maraina, amin'ny 3 sasany maraina ao de efa misy olona mikarama manasa lamba fa ny savony tsy voavidy tsony. De aza maimaika zany anome tsinen'le vahoaka hoe voretra ny gasy, voretra ahoana. Mba samy te hoe adio daholo na ny fitafiana na inona fa ny savonynao tsy voavidy tsonyko. Io tsy teny marika savony sy ny any eto fa zay resaka kapobeny zay.
tsy voavita ka ny tiano tenena de hoe any am'le mahaolona tsy voakarakara ny ento Madagasikara mbola misy mitaky vola foana hatramin'izao de mahantra velona ny gasy de ozy ny sasany any ambadika any hoe any an'le miara-manonjany MBS koa zany mahantra zany foana ny tatatatany ao ka fa ngale mahantra malagasy anga zavatra fironona tsy fironona zany fa zavatra iainana isan'andro zany kanefa tsy tokony ho izay satria ampahatraina ilay vahoaka eto inona ny zavatra tsy misy eto taizaina le malagasy hitsiriritrany any ivelany any any Kataranga misy tambary fasika misy any dezera misy any fa zavatra artifisiel daholo no any ny sakafo hoan'ny ireo fanjakana amin'ny emira reo hoe Dubai Koweït za mantsy mpanjaka daholo zany emira isan-karazany Qatar sy ny sisa sakafo amin'ny boaty daholo ny akamarony ary afarana avy any ivelany zany ny sakafo akoatrany hoe ondry satria iny moa zany amin'ny resaka hena zany de ny ondry iny efa tarazo efa hatramin'izay mihitsy iny de zany ny sakafony zareo any afarana daholo fa ianao eto manana velaran-tany tena hoe malalaka be manana tambary inona meza ny olona fotsiny reto tena men'Andriamanitra ny zao kanefa de tsy haitsika ny hoe miasa sy mamokatra ao anatin'le izy fa denona nefa manana velaran-tany ko ny velaran-tanynao menao mpanambolako zay manambola ihany zay hoe ay zany misy tsaratsara de tamin'ny andron'ny colon raha tsy ohatran'izany ny colon moa zany iny efa nazava hoe miasa amin'ny malagasy de ao de rehefa tapitra ny fanjanahantany de lasa ry zareo de ny tany mijanona eo ihany fa zao nga zany tsony zao hitadiavan'ny sasany ny fahazahoana nationalité malagasy indray hoe mba ahoany fahazahoana nationalité malagasy ty nefa ao ambadik'izay manahirana be inona ny ao ambadik'izay de ahoana le malagasy manoloana ny toe-javatra ohatran'izany tsisy piaro nefa ny tenenina teto tsy misy mangarahara zay le izy de verenantsika kely le resaka tontolo ny baolina kitra teo kolikoly avoleta fa zao ny tsy mampitovy ny any sy ny aty ny any tena atsikafony olona hatrany amin'ny fotony mihitsy zay nanao kolikoly tao ny atsika raha vao mamofopofona kely ka hoe ambonimbony no voatonontoninao de efa ko de telefona gauche et droite zay le tsy mampitovy an'le izy zay le tsy mampitovy an'le izy ary platini tsy tafarina tsony je blatera nanao taimbava be hoe mbola hoavy aiza ianao je blatera tamin'ny nesorin'ny olona teo amin'ny olehibe an'ny FIFA io mbola hoavy afa hitana hoavy aiza ianao efa reraka ihany keo amin'ny toe-batana efa zoky olona be ianao hoavy aiza ka ny olona tsy manaiky an'izany hoe atao afitaovana ho anao manokana zany fidiram-bolanao manokana amin'ny mondial marina hoe fety le izy fa ny sasany bizina makany aposiny bizina maloto no mamaika azy de tafiditra tao inga Sarkozy filoham-pirenena frantsay taloha tafiditra tao anatin'io raha io satria ny tabatabainy ny fanaovan-gazety eran-tany hoe nanao an'le sakafo tao amin'ny lapan'ny Élysée de hoe rehefa lasanay io fana fikarakarana ny mondial io zany Qatar de hitanao sy ny sisa zay ny fandehan'ny zavatra nitranga eo ny tsy fanajana ny zon'olombelona izay tsy tokony mahatonga ny Qatar ndray an'le mondial fa inona ihany koa eo ny resaka toetany dia raha ny tokony izy any mondial tokony volana jona jolay eo fa niterena fotsiny le izy satria volana jona jolay zany mamay be koratsinona ny olona ko doranao any mamay be de niterena le izy ho afindra ty amin'ny volana novambra desambra satria any amin'ny novambra desambra zany ny any Qatar ohatra mba miekena ny iny dizy ty ny hafanana zany any amin'ny 5 degré Celsius sy ohatran'izany de natao daholo ty fomba rehetrarehetra ty hoe tena asina climatiseur ny any anaty kanja sy ny sisa fa ka ianao rehefa any Qatar de ao anaty kanja climatiseur oana tsy mba hivoaka eny amin'ny ivelany eny ianao ary nrivotra avy any amin'ny ranomasina sy avy any amin'ny dezera zay mantsy mahenjana be an'ity Qatar ty izy amoron-dranomasina
mafana aitsika tsara hoe ahoana zany amin'ny Masanga, ahoana zany any Toliara. Mafana raha vao toerana amoron-dranomasina. Fa ankoatran'le hafanana voakan'le ranomasina, mbola misy koa ny hafanana avy aty amin'ny dezera. De ho anao kito zao, enjana be a. De zany rehetrarehetra zany a, tsy tokony ho tany natao le izy, fa noho ny heron'ny vola dia lasa any a Qatar le izy. De niezaka zany zay tafiditra tao anatin'io resaka mondial Qatar io a, nanaro-tsarona. Niezaka fa ho saronana ahoana e. Zao le efa nitenenina teto. Arakaraky ny anaro-tsaronana ny zavatra anankiray any mahaliana ny olona hoe misy inonao. Ity ho an'io buffet io any tokantrano any. Misy dobera ao, misy sakafo ao. De idina amin'ny lakile fa iny mihitsy ny tena tadiavin'le ankizy. Le ankizy 9 taona, le ankizy 5 taona, le zaza io. Inona ny ato, inona ny ato. Matoa eo afempenao a, misy zavatra ao zany. De ohatran' zany ihany koa ny amin'ny fiainam-pirenena momba zany raharaha rehetrarehetra zany. Rehefa tsy misy mangarahara, rehefa tsy misy mangarahara dia mametra-panontaniana ny olona de tsy mitondra fandrosoana izay zavatra izay. Ohatra anankiray, fa tonga namana fanira zafy manantany dia metsika azy ny fitenenana rehefa avy eo amin'ity resaka hoe tsy mangarahara ity. Resahantsika zany tany mondial any Qatar hoe betsaka ny zavatra nezahana na fenina fa hita ihany. De ny tsika koa zany a, tokony ohatran'izany, tsy tokony isy hoe afempenina. Ohatra anankiray zany zao, ty resaka hoe fiara-miasa amin'ny Russie. Ny olona ne manara-baovao fiara-miasa amin'ny Russie. De hoe tena Russie ne ohatran'ny firenena rehetra, de hoe manana zo zany Madagasikara miara-miasa amin'izay firenena tiany ara-miasa. Marina zany, tsy misy mandahan'izany mihitsy fiandrianam-pirenena sy ny sisa. Tsika tsy hoe ino moa ty filaza azy hoe tonga namana vao mavomavo, malalaka tsika amin'izay tiantsika iarahana miasa. Tsisy mandahan'izay. Fa le Russie amin'izao fotoana zao manahirana be. Fiara-miasa amin'ny Russie foana zany no teneniny eto. Fa rehefa jerevanao le izy, raha vao miresaka ianao zany hoe Russie, de tandremy tsara. Tandremy tsara fa ao anatin'le Russia misy ny filoham-pirenena Rosiana nga Poutine. Misy ny fanjakana Rosiana. Ao ny gouvernemanta, de ao ny Douma, ny antemimera Rosiana zany. Misy ny groupe Wagner, privé io amin'ny resaka fitaovam-piadiana. Misy ny oligarque. Rosia daholo zany rehetrarehetra zany. Poutine, ny fitondram-panjakana Rosiana, ny oligarque, ny groupe Wagner, efatra zay. De fiara-miasa amin'ny Russie, Madagasikara miara-miasa amin'ny Russie. Russie iza. Iza le tena miara-miasa amin'ny Madagasikara. Ny fitondrana ao Russie ve? Sa vola avy any am-paosin'ny Poutine, satria Poutine Rosiana, ve no alevany ety? Sa Poutine mibaiko, ary reto le groupe Wagner reto raha miresaka fitaovam-piadiana hoe mba ampio Madagasikara. Sa ny oligarque zay ampanam-bola Rosiana maneran-tany, zay jery ny tombotsoan'ny Russie. Russie daholo zany. Fa nga ianao teratany malagasy mahafantatra ny kipitsipitsony zany? Tsy fantatrao zany. Fa mety olona vitsivitsy no mahalala zany. Ny tena zao mpanao gazety de mba mikaroka an'le izy. De tam'le hoe nisy fanarahany resaka fiarovana tontolo resaka fitaovam-piadiana sy ny sisa. Tsy de fantatra ny kipitsipitsony zany. Nisy an'ireny fitaovam-piadiana tonga teto Madagasikara ireny, nefa ny filoham-pirenena Perinasa mbola tsy vita fianianana, de nanao ankety ny Sénat tam'izany. Nitarihan'Andriamatoa Rivo Rakotovao moa ny Sénat, lehibe an'ny Sénat tam'izany. De nanao ny adidin'ny Sénat tamin'ny fotoanandro n'Andriamatoa Rivo Rakotovao, tena niasa mihitsy. De io resaka io tafiditra tao anatin'ny nanaovana fanadihadiana. De rehefa tsy teo tsony le régime tam'izany fotoana izany, le fitondrana zany efa tsy teo tsony ny Sénat zay nitarihan'Andriamatoa Rivo Rakotovao. De niandry ary ty vahoaka malagasy hoe nanahoana ary zany, mino efa nataony tao amin'ny Sénat tao fanadihadiana. Fa nga misy vokany, fa nga misy fantatra.
tsisy fantatra hoe ay zarale izy amin'ny atsipriany satria zoan'ny voaka malagasy no mahafantatra an'izany fa le zany tsy hoe io misy resaka secret défense zany hoe tsy hidiran'ny olona hoe secret défense zany resaka teknika be any ananany fa le mba hoe fiara-miasa amin'izy ohatra zany zao amin'ny resaka isan-karazany hoe miara-miasa amin'ny sinoa de ohatr'izao Madagasikara miara-miasa amin'ny Alemanina de mazava tsara daholy akoatr'izay mandeha ny filoham-pirenena sy délégationna miaraka aminy any manatrika an'ireny fivoriana iraisam-pirenena reny niatra amin'izay tompoko teto Madagasikara tamin'izay fitondrana fandimby zay moa mbola kely tamin'izany hoe mba tadidy zany de teo amin'ny fitondrany ny amiral Didier Ratsiraka de mandeha ny fitondran'ny professeur Zafy Albert ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana de mbola le teteza mita ho tsy resahantsika satria ny fangaro voraka tao dia ny président hery Rajaonary Mampianina fa tamin'ireo le régime tonontononona teo rehefa vita zay hoe alehan'ny filoham-pirenena any ivelany any de misy an'ilay salon d'honneur moa ny filazana iny eo ivato tamin'izany dia eo ny filoham-pirenena na zay nandeha tany zay hoe na hoe prime ministre de ny lehibe an'androm-panjakana raha itsika zao tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka eo akaikiny eo ny protocole mipetrapetraka tsara mihitsy hoe prime ministre vato lehibe an'ny antemera-pirenena vato de ny zay tompon'andraikitra eo zany dia tonga eo ivato ny mpanao gazety tsy anavahana io tsy hoe conférence de presse privé fa ho an'ny vahoaka malagasy io tsy anavahana tonga eo daholo na ny mpanohatra ny fitondrana na ny mpanohana ny fitondrana ary zay no atadiavana ny Big Max zokobe zany mpanao gazety Max be io isika izy ohatran'ny miraikidraikitra izy efa miteny tsy maintsy tonga eo izy rehefa tonga avany Didier Ratsiraka avany amin'ny fivoriana any velany tsy maintsy tonga eo Big Max raha tsy mandisa efa nodimandro moa izy fa ny fanontaniana apetrana izy mohatra miraikidraikitra izay izy miraikiraikitra izy rehefa miteny de raha vao andray fitenena ny Max raha tsy mandisa de ozy izy ny olona hoe io indray inona indray ny olona zay fa ny fanontaniana Max raha tsy mandisa tompoko dia fanontaniana mavesatra ary mifono hevidalina président Ratsiraka tamin'izany tsy mba hoe nanarabina ohatr'izany enony tsara fanontanian'ny mpanao gazety dia valiny ary io tsy hoe le vokatry ny diany tany ihany no hitondrany fanazavana takan'izany koa taty amin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tsy hoe zay vokatry ny fivoriana tany ivelany tany ihany no ho azavaina eo fa ny mpanao gazety de manontany zavatra hafa izay fanontaniana tsy voaomany zay foloha anontaniana eo fa tonga de takotaky tonga de eo ahoana ny momba zao indrindra hoe misy raha mafampana eto amin'ny firenena tsy hoe rehefa avy mivory any velany ny filoham-pirenena dia communiqué de presse no alefan'ny service ny communication en présidence fa tena hoe conférence de presse io mantsy mba tsara ihany no manazava zay samy hafa ny conférence de presse tompoko sy ny point de presse sy ny hoe communiqué de presse ny conférence de presse tena hoe resaka mamaly zay anontaniana de ny fanontaniana malalaka tsy voafetra ny point de presse indray dia mitondra fanazavana zay mitondra fanazavana dia fanontaniana raisoroa ihany zay le hoe point de presse ary ny communiqué de presse tsisy olombelona mifampiresaka tsisy mpanao gazety eo fa le service ny communication no manoratra any de iny no aparitany de iny no avoaka andrala amin'ny radio sy télé sy amin'ny gazety zavatra telo samihafa fa raha tena hoe raha-pirenena goavana zany conférence de presse no izy fa tsy hoe communiqué de presse alefan'le service de presse ohatra hoe androm-panjakana anankiray présidence na primature na temera na inona de communiqué de presse ahoana mpanao gazety mivokisanao communiqué de presse izy ane mba te anontany zavatra an'le olona fa lasa ohatran'ny canaliser zany le zavatra hoe io de io mivakinareo sasany ara mbola manana atao hoe fihetsika manahirana ihany ohatran'ny te hibaiko mihitsy an'le mpanao gazety hoe atao ty aloha papier jerena fa ahoana ianao no hijery zay papier na mpanao gazety ihany fa mila mazava tsara le izy raha ny tao anatin'ity régime amin'izao fotoana
zao ty zany dia tsy de nahitana loatra hoe rehefa avy any ivelany any ny filoham-pirenena de hoe tonga eo daholo ny mpanao gazety fantatra de mila hoe am'izao no tonga de miatrika mpanao gazety eo taditsika tsara ny filoha fandimby teo président Marc Ravalomanana rehefa azo mifanontaniana reo fa valiko ozy ny président Marc Ravalomanana tsisy resaka hoe fiomanana anina zany io tamin'ny andron'ny président Hery tsisy an'izany hoe fanavahana zany fa de eo tamin'ny andron'ny président ratsika président Zafy Albert tsona dolo ny mpanao gazety zay tsy miteny mihitsy hoe atsovy eo fa le foto-kevitra fotsiny hoe rehefa misy zavatra natrehana tany ivelan'ny tany satria volam-bahoaka no nentina tany nentina nanaovana ny zay hoe fandraisana anjara zay fivoriana any de manana zo zany le vahoaka malagasy ahafantatry ny vokatra zay ditany amin'ny atsipria mihitsy ankoatr'izay manana zo ny vahoaka malagasy tompoko ahafantatra ny volalany tamin'ireny sorti isan-karazany reny firy ny délégation nanentina tany inavina ndraikitry reny délégation reny zay mantsy efa mba nandeha tamin'ireny de fantatray tsara mihitsy misy antony daholo fa tsy hoe misy olona tsy anintsy anina nefa mandehany satria resaka fireneny ty fa tsy resaka hoe raha any ivelany any na hoe ny ivelan'ny tokantrano ao na ohatran'izany fa resaka fireneny ty mananjo ny vahoaka malagasy ahafantatra an'izany fa jereo hoe miara-mahita tsika hoe ahoana be deabe ny zavatra tsy fantatra zao zany zao ny etra trano mitabataba daholo ny Antananarivo hoe ahoany ty de ahoana zany de efa manao kajy ny any tokantrano any ahoana ny andoavana ny tisy ty fa tonga de kofina de inona ny tinambara am'izay raha misy zany ny resaka hoe ny etra aloha amin'ny maha-olom-pirenena ao anatina firenena anankiray de mila aloha ny etra zay ny maha-olom-pirenena anao zay ny hoe maizy anao zany vahoaka mando etra iny tsisy miadevitra am'izany fa le hoe fiovana ao anatin'le izy de laza mametra-panontaniana le olona hoe fa ahoany ty raha nisy zany zay resaka hoe fiovana zay tokony mba misy filazana andro maromaro melo mihitsy ahafahan'ny olona miomana fa tsy hoe io tonga de io ano zay ohatr'izay mihitsy le sary io ano de ahoana ary zany de tsy mahafantatra an'izay loniny olona manoloana n'lay hoe zavatra tonga de asainy aloha tsisy ny teny mihitsy te hoe tsy andoha ny etra ho zay mafirenena firenena hoe etra aloha ny etra fa le nahatonga an'le izy hoe zao le chiffre ino mba everina fa mba mananjo ny olona zany mba halala an'izay hoe zao ny enona tonga an'izy zao nao raha vao tsy mahaloha koa mbola misy sazo kio fa tsy mitetitetika hoe andeha fotsiny am'zao zany mbola izy daholo le fiainana nefa ato efa tena enjana be vidim-bary zao efa 700 ny kapoka misy 1000 ny kapoka 700 ny kapoka eny am'mpanjifa fa le mpamokatra ria tamin'mbary ery tsy mahazo tombony ko aty amin'ny mpanjifa le izy midangana be le mpamboly ery tsy mahazo tombony efa 4 taona zay raha ataontsika hoe tao anatin'ny 9 taona no hoe tena karakarainy io vary io tena ampin'ny malagasy satria maninona ny olona navita 12 taona l'hectare tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana maninona ny olona mavita an'izany ko maninona am'izao régime Ratjoelina zao tsy mavita an'izany fa tsika ne raha vao miteny hoe anafatra vary avy any velany de tady dio manomboka izao fa raha vao miteny hoe manafatra vary de mamelona ny tatsa vietnamianina mamelona ny tatsa sinoa satria avany le isika raha afarana avany Chine de mamelona ny tatsa avany Chine zany mamelona ny mpamboly any Chine raha afarana amin'ny Vietnam de mamelona ny tatsa amin'ny Vietnam raha afarana avany Inde de mamelona ny tatsa any Inde zay no izy aza miolakolana fa zay no izy fa ny communication alefa rehefa manafatra vary zany ty régime tetra am'izay de hoe vary tsisy atahorana io vary tena tsisy hoe mahasalama io fa tsisy an'izany zany ny communication eninao zany fa nga zany ny tiany voaka malagasy ho fantatra mbola nisy vary to loko ara moa tany port tany nisy fotoana narina fotsiny nefa vola daholo no miala am'izany ka ore olona
tsy aleo ve mikarakara ny tatsaha malagasy toy izay amelona ny tatsaha sinoa sy ny vietnamiana sy ny indiana de vao miteny fotsiny eny ndray zany zao atoato hoe asa hoe ahoana indray hoe anafatra vary indray de tsy menatra ve isika 2022 de tsy menatra ve isika miteny an'izany hoe andeha hanafatra vary nefa ny vahoaka anao tsy atory voanjodiana amin'ny resaka fambolem-bary fa le tosika ny tsy ampy io resaka ny alaka loatra io anie voatanao zay vao aingana tsy vitana angady tompoko ny manao an'io lakan-drano andrana tambary any laka loatra io ary efa nytenenina teto tsy maintsy mila fitaovana zany mbola ny kibota tamin'ny andron'ny président Marc Ravaly manana foana no hita ampiasain'ny tantsany amin'ny faritra loatra aty ampitandrefana ny nandananay iny André Bakara iny Paris Tsokatra Mery Mandroso tany tsara honenana tany nandanana zany fa hitanao zany io kibota io sady hitondrana olona no hitondrana zalavary hitondrana katsaka hitondrana marary kibota de misy ohatran'le ohatran'ny sarety kely iny ao aoriana de izy sady izy tsy de mandany solika loatra tamin'ny andron'ny président Ravaly manana tadidin'ny olona fa zao tsy hitanao zay hoe ahoana de zao ve ianao de mbola hitena nafatra vary de tsy menatra ve isika ny vahoakanao mahay amin'ny resaka fambolem-bary fa tsy ampianao izy fa lozana mamelona ny vietnamiana sy ny sinoa ary de zany ve de mba mety ny enao eto tsy karakaraina fa tezainao le vahoaka hitsiriritra ny any ivelany hoe zao ny any Qatar zao ny any Dubai any Dubai anga misy tambary any Qatar anga misy any anga misy ino ty izy ty any anga misy hoe toerana fahanao manao tambolona ohatra zany tsisy an'izany any iza no doranao any anaty désert any fa ry zareo kosa ainy no misitona ny avy any velany ainy manao zavatra hoe mahaliana any amin'zareo nomen'Andriamanitra an'zareo de resaka pétrole de io ny lasa nampanakarembe an'zareo zany any amin'iny faritry ny arabo iny resaka pétrole isika eto lazainy hoe manana pétrole aiza hatramin'izao zany be milanga sy tsy miroro zany ka io ne tokony ho vita ny lalan'ny mainty rano sy hatraty Atsoromandihy de tokony hoe ivahany olona firy taona zay fantatrao raha io ny tena hoe haindehibe any toe-karena eto Madagasikara maninona ny tsy atao ary efa tamin'ny taona firy dama sy romaly eo namorona an'io be milanga io tamin'ny resaka hira asa angamba atsoatsy no tonga be milanga atsoatsy ahoana fanontaniany dama zany asa angamba ozy angamba le teny hoe angamba ny tena zava-dehibe asa angamba atsoatsy zany hoe zahatra tsiry zany zao fa 2024 zao mihinana ny tena hoe fasairanana ny malagasy amin'ny resaka solika dikan'izay zany tsisy zavatra mangarahara iainantsika tonga de milatsaka avany zao ka milatsaka zao ka de le malagasy zany ao anatin'izay de mitaty fotsiny zao ndray tia ny etratrano vaovao de io ano ohatroatra zany le sary raha misy mahay manao karikatura mantsy zany de fa ohatroatra zay le izy dia zao ndray no atao de zay fotsiny fa tsy hitanao zay zavatra hoe tena hoe mangarahara ao anatin'ilay raharaha zao zany zao hoavin'ny jeu des îles raha ny calendrier amin'ny 2023 de ahoana ndray zany hoe hoavin'ny jeu des îles de inona ndray mamirapiratra be ndray de efa mandeha daholo ny kajy any ananiny any hoe aiza daholo ny tokony hidirana sy ny sisa de zay no mamaika fa le olona ato tsy mihinan-kanina fa de sesefana an'izao hoe vary avany velany sisy zao raha resaka vary tompoko raha avany velany tsy mavoa amin'ny vary eto Madagasikara raha ny resaka tsirony sy ny vitamina hoentiny aiza ny vary be tatao zany eto amintsika makalioka ny vary bota ny vary mena vary gasy mbola misy karazany be dia be vary be tatao vary mangamila tsara zany fa tsy fantatro ny sinoa sy ny vietnamiana sy ny indiana ny tsirony zany raha ny any amin'izareo aloha mahatsatso fa ny antsika tsy haitsika ny mikarakara azy de aiza ny rojomena zao aiza zao zany karazam-bary daholo tonga mantsy tia ny vanim-potoana amin'ny maintsoahitra dia eo ndray tsika menakafy eny ary zay no hoe latoko lasy tongo vavy zany moa resaka tsy maintsy natao satria mba tonga antsika araka tsara zany ny
zava-misy miaraba namana fanirina zava-manantany ndao ary zatsisa eny ary miarabandrina sady misaotranao ny tatana ny fandarana miarabany teknisiana ionja sy faly ao ambadika ao ny namantsika raha Jean-Claude sy Jean-Claude ny ambony any mandama ny fandefasana ity fahitalavitra sy onjam-peo ny MBS sy ny televiziona ity ny namana amin'ny radio Madatsy adino ianareo zany sika rehetra any amin'ny faritra ny zavatra horesahana androany ataontsika hifantoka amin'ny andraiki-panjakana mihitsy rina satria rehefa mahita ny zava-misy mankotsika de ohatrany hoe inona moa zany tany tsisy ray aman-dreny le Madagasikara ohatrany hoe mandeha naipony fotsiny le vahoaka tsy manana repératsiny ary raha mandeha ny an-dranomasina de tsy mahafantatra amin'ny boussole tokony ho ampiasainy zany tsisy radara tsisy GPS ohatrohatran'izay le zava-misy zany de manao am'izay revony fotsiny ahafaha mivelona sy miaina eto Madagasikara tsy fantantsony ny andrindrana ny ampitsy hoe raha mipetraka eto amin'ity Madagasikara tamin'ny mahafinaritra ity ako raha ohatra ka samy resaka ihany tsika riny mifakaiza mikatara moa Madagasikara mifakaiza amin'ny any ataontsika hoe Australie moa Madagasikara nosy zany tamin'ny fotoanandro zany Australie zany nisaraka tamin'ny Gondwana mifakaiza amina tanàna lehibe mahafinaritra tian'le pays scandinave reo hanaovana référence eran'izao tontolo zao tahaka ny Suisse tahaka ny Norvège Danemark Hollande sy ireo toerana zay misy nylay lafi-paradisa zany isika raha manana tombony lehibe satria dia raha mifo maraina sika de zao ny zavatra ataontsika amin'ny vie quotidienne atsika zany na ny fiainana andavanandrotsika de inona mahazatra atsika rina any ambanivola mahazatra atsika manokatra an'lay tsy ny eto andrenivohitra mihitsy ny raisiko fa ny any ambanivola zany manokatra an'lay riba na riba zany varavarana zany na am'lay varavarambe iny varavarakely mazava ho azy azona rivotra aloha voalohany indrindra zay vao manokatra varavarambe de rehefa mivoaka tsika de mifoka rivotra tsara madio any ambanivohitra tsy vitan'izay ny zavatra jeren'ny masotsika de maitsomaitso mavana raha mbola misy fatra zany misy maitsomaitso ny tsara ho fantatsika le maitsomaitso chlorophylle iny ilain'ny maso koa mijerena iny isika eto Madagasikara manana an'izany de akoatrin'ny hoe mahita zava-maitso masotsika mifoka rivotra madiotsika ny zavatra reny sofintsika de mbola lay feom-biby mahafinaritra lay rotsorotsy an'lay rivodrivotra zay atopatopany eo le zava-maitso samihafa any anala zany mety hoe trano tsy de tena mahafinaritra misy an'izay na trano kasaka io na trano falafy io na trano amina volo io na trano kakazo io zany endriky ny trano malagasy daholo zany na trano amina rotsipeta fa le endriky ny tontolo manodidina ny resahantsika de mikisaka kely tsika ny fomba ny any ambanivohitra riny de mipipi na mikaka mialatsiny efa fomba fiteny zany raha ohatra tsy mety amintsika indray zany de hoe mamany na mangery fiteny malagasy daholo zany resako zany de inona nataontsika am'izay riny ao ambanin'io zavatra zay amanitsika na angerentsika io dia feno arena mihotrika ao ambanin'ny tany eo amin'ny arena kibon'ny tany isika zany dia possible mihitsiny ny hoe mipipi eo ambony pétrole mikakatsika eo ambony safira eo ambony émeraude eo ambony rubis eo ambony volamena moa mazava ho azy satria ny saiky ny tany rehetra eto Madagasikara de fiaino arena kibon'ny tany tsy efankahitana ary zay tadiavina manerana izao tontolo zao de hita eto Madagasikara hatramina arena kibon'ny tany zay everina fa mifamezivezy eran-tany no momba azy ny diamant zany fort possible misy an'izany eto Madagasikara ny endriky ny uranium sy ny rehetrarehetra fort possible misy an'izany eto Madagasikara bauxite mazava ho azy misy an'izany eto Madagasikara ny manganese
ny kroma sy ny sisa. Isika zany a de le olona nomen'Andriamanitra fiangarana indrindra, de le mifomaraina, de le zatra le mipipikely etsy amin'ny sisiny etsy na mivoaka, de ao amban'io nefa misy arena tsy hitanonao. Fa tsy haintsika mi-exploiter satria eo aloha zany le fomba nanam-pepony le endriky ny fanjanahana antsika sy lay mpitondra taty aoriana. Mpitondra teo aloha nanana fikasana lalina mihitsy ny amin'ny hoe ahoana no ahafahantsika mi-exploiter nreto arenantsika reto ka ho tonga manan-karena Madagasikara ka hiainga avy amin'ny arenany izy. Miary amin'ny arenany, zay mba faniriany rehetrarehetra ary anisan'izany isika amin'ny teny zao hoe Madagasikara miary amin'ny arenany. Zay zany loray. Fa itsika koa gâté par la nature tsika, tena nomen'Andriamanitra fiangarantsika, ny anton'izany de tsotra fotsiny rino, inona moa? Mandeha ianao any ambany volo rehetrarehetra any, maka tahona mangazy ianao de atsatoka ohatran'izao fotsiny, atsatoka ohatran'izao fotsiny. Tsy mila mangady ianao, tsy mila maninona ianao fa ataonao ohatran'izao fotsiny. Miverina eo ianao afaka herinandro, mitsimboka iny, mitsiry iny, de lasa mangazy ny eo ambaniny. Mandeha ianao maka ravina tizina ravi-bomanga ianao, apetraka eo fotsiny iny, somary le misy fakany, miverina ianao afaka ray volana mangady vomanga ianao. Akoatriny hoe misy akondro mandavataona any anaty ala rehetrarehetra any. Zay nge fiainan'ny olona ny Kongo e. Anosy varika ny mananjary. Iny aty analan-jirofo rehetrarehetra iny. De mihinana fontsy, akondro ny dikan'izany, fontsy masaka. Tsara anie zany hoe akondro fontsy masaka ampotony zany. Mihoatran'ilay hoe ahotrika izy, avaty Brickaville indray zany no alaina. Amin'ny akabeny, any Fetraomby, any Anivorano, Ramintina, Loriandava sy atia inona moa rina le toerana Brickaville, non misy atia Manoro, misy any Masomeloka sy ny rehetra, Menagisa sy ny karazany ihany zany. Fa zany ny fiainana. De isan'andro misy foana io mandavataona, tsy mety lany io, tsy mety ritra. Misy sonambo hitanao any ambany volo rehetrarehetra any de maka ianao de mihinana. Misy ampaly be hitanao any ambany volo rehetra any. Tsy foto sakafo zany, fa sakafo eo anelanela-potoana. Zay le hoe ankotrana. Sakafo lay ohatra ny endrika desera le izy. Fa ny aina malagasy le izy reny. Any anala rehetrarehetra any, ary ty fanadihadiana ty tena nandona ny foko ty. Amin'io zavatra ataon'ny Basy Toliara, zay hitrandraka ilminita io fa sy mainty ataon'ny Basy Toliara, de inona mampalahelo an'le foko masikoro, le misy an'le Mikea, hoe horipaka anie ny alanay e. Za mbola tsy tantara zavatra fa ity fanio-kevitra nataona tovolahy ray ity, zay mitsipaka an'ilay zavatra ataon'ny Basy Toliara, hoe animba le fiarikarena rehetra, fa zao no tena problema lehibe, akoatrany hoe ho voakosika tsisy ao anatrehany tantara tsony le Mikea. Mikea moa amin'ny akabeny zany masikoro ny tena misy an'izy io aty Morombe. De mahazo any natany mevana iny ianao angarazy basibasy mba hikilo rehetrarehetra any zany mitoraka makany. Fa nampalahelo anatin'le fanazava-kevitra le tovolahy de ty ny farmasianay ozy izy de niala, satria rehefa misy teraka, rehefa misy maratra na rehefa misy zavatra hafa mahazo ny fiarahamonina dia makany anala dia manongo ravina, maka tahona hazo na fakakazo na hodikazo. De reny ny tenehana, na reny ny kikisana de apetaka amin'ny fery, na reny no tsakotsakoana ny rano iny alaina de iny ny entina hanasitranana. Zany le zavatra iainan'le malagasy. Zay le tiako teneny gâté par la nature atsika. Ny angaran'Andriamanitra atsika amin'ny zavaboary rehetra. Fa mitady ho voakosiko zany amin'ny tony resaka Basy Toliara tony, raha Toliara ny resahantsika. De mandeha tsika rino. Inona ny intérêt ny orinasa Egyptianina sy inona ny fifanarahana concession ataon'ny fanjakana malagasy amin'io orinasa Egyptianina io. Tadiavy kely moa ny anarany faly, samy Kreta zay moa sa iza moa ny anaran'le orinasa Egyptianina io.
raha hitandrina lizy isa investir 925 millions de dollars eo zany hoe 1 milliard de dollars alatsaka kely hanamboatra ny autoroute Tana Tamatavy ou bien Tamatavy Tana ka amakivaky iny lalana rehetrarehetra iny inona ny intérêt de za miverina amin'le teniko teo tamin'ny voalohany hoe vao mifo maraintsika de mipipi eo ambony pétrole, pipi eo ambony volamena, mangery eo ambony safira, ny rubis sy ny sisa ny chrome, ny ilminita sy ny karazana. Ary ohatra zao resaky Breville na rovina na mbola misy 4 taona hitrandrahana ny chrome io mbola misy ao tompoko fa tsy mba mahazo tombony am'izany le malagasy mahatra le firenena ivoany. Raha raisinao ny région rehetra am'le 23 région satria efa zay moa zany le nofinofo ny fanjakana natao 23 région le izy iny koa le 3e région 23e région iny mbola nahasorena ho an'ny hafa iny. Marina fa nanao découpage géographique le fanjakana fa misy découpage ihany koa mba tsara ho fantatra ihany amin'ny endrika kolotsaina samy Crète. Misaotra betsaka faly le orinasa égyptienne. De samy manana ny maizy azy daholo ny faritra 320 eto Madagasikara. Ary mahavelo teny ireo faritra 320 eto Madagasikara eo. À la fois rehefa mieritreritra ianao de marina ihany ny eritreritra ny namana manao hoe ataovy état régional io. Sinona mahadiso an'izany? Tsifonao aty amin'ny central daholo ny vola zay any amin'ny région any. Ristourna mba tokony hijanonao zara fa misy. Mbola tsy hany ny adevitra amin'ny manaraka zany resahana rehefa misy fotoana. De inona ho sika ny intérêt an'ity orinasa égyptienne ty zany mba mila ho fantatrika le contrat le ifanarahany zany. Efa anteny manampaizana ohatra ministra Tsaranazy zay anisa ministra tena raha ohatra ka nisy olona nomeny président Ratsiraka fa atokisana tompoko ny tatana n'io asa vaventy io travaux publics io anisan'izany ministra Tsaranazy. Miaramila izy fa ingénieur tam'izany. Ny lalana rehetra namboarina tao anatin'ny Repoblika faharoa sy ny Repoblika fahatelo tapany faharoa. Veriko tsara, Repoblika fahatelo tapany faharoa satria ny tapany voalohany président Zafy Albert, tapany faharoa Andriamatoa de Ratsiraka. De anisany nanao an'izany ministra Tsaranazy zao Emile. Teknisianina malagasy zany. De raha miteny izy am'izao fotoana zao hoe raha ny tokony ho izy tsy tokony andoha volontsika amin'ilay péage mandeha amin'iny autoroute iny satria efa mandoa $10 amin'ny 25 millions malagasy isa. Maro be zany le fa nihokevitra mandeha fa tsy mbola any am'izay aloha fa ny aminy hoe inona ny intérêt le égyptienne hanao lalana ka 80% de izy no hamatsy vola ao anatiny. Ny roapolo isan-jato 20%, ny État malagasy no hitady an'izay tsy haiko African Exim Bank any nanao azy. Indrambola avetsika sa ahoana. Satria raha raisitsika zany de any amin'ny 200 millions de dollars any ny vola tadiavintsika ao anatin'ilay hoe apport hoentin'le État malagasy. Satria rehefa manao zavatra hoe teneniko io, zay ny mahadiso an'le fanazavana nentin'le ministra membre gouvernemanta hoe rehefa nahita zany zanosinoa hoe vonintsika nanao an'le Ambilobe Vohemara de nanampy zareo mahita manao ny RN5 mahita manao ny ary de tonga ngery zareo manampy hozy izy. Mais non, tsy maintsy misy anjara hoentin'ilay bénéficiaire ao anatin'izay arakaraka le endrika le fifanarahana ary misy endrika fifanarahana natao teo mahatonga le orinasa hahazo an'ilay tsenan'asa. Fa tsisy hoe satria tsika nangadingady lavaka kely teo, satria ministre ny travaux publics mety nitondra brety nitaritarika brety, président république mety nanao pose-pierre kely teo de nametraka paripainy de nametraka mortier de nalahelo le sinosy andranandalo de hoe bon nde ho ampinay anareo. Tsy ohatrin'izany natao hoe fitantanandraram-panjakana, tsy ohatrin'izany no octroie-na marché. Fa misy adevitra be da be io miainga avy any amin'ilay projet de tonga any amin'le montage na dossier de mandeha ny étude de mandeha ny négociation samihafa de ainsi de suite hoe aiza am'izay zany nitondrana n'ty raharaha ty rehefa aveo par rapport an'ity projet anankiray ty.
fa tsy fitserana ny atao hoe fitantanandrara-panjakana sy fanaovana asa tsoatran'izany le izy fa aza mivarotra sakabelo de verena foana le adevitra ato amin'le Egyptiana sy ny autorité inona ny intérêt any reto averina ny volany presque $1 milliard latsaka kely ve lay fitantanany an'le lalana am'le péage mandritra ny 10 taona de ataonao daholo ny calcul rehetrarehetra tsy tafaverina ny volana tsy possible zany hoe firy arany fiarakodia andeha eo am 15 000 20 000 ariary fiarakodia madinika 15 000 ariary fiarakodia vaventy 20 000 ariary ok ara impirmak izy sarany amin'iny 265 km iny satria zay ny alavan'le autoroute firy ny fiarakodia satria tsy maintsy mijery anao resaka probabilité le izy mety famezivezy aller retour amin'io lalana io de maky anao zany le maximum man'lay compte mihitsiny de jerevanao le izy raha ity ny ray andro ohatrinona zany ny herinandro ohatrinona ny ray volana ohatrinona ny heritaona de ohatrinona ny 5 taona 5 taona azafady indrindra tompoko de tsy ho tafaverina ny volana fa zaho misy zavatra kendreny any ambadika any zay ny ilany an'le hoe aseho le contrat hifanarahana aminy fa tsy maintsy ho tonga am'izany io tao ho tara aseho le izy inona ny tsiriritiny de miverinitsika am'ty lalan'ny masoandro ty fa kaiza am route de la Concorde nyresahan'Andriamatoa de Ratsiraka moa zany ozy président Ratsiraka hoe izaho de nahita fa matsimbola fa miandry ny eta malagasy satria tsy maintsy mifampiresaka ny eta malagasy iaccorder an'izany de mandate ho ah ozy ny président de Ratsiraka tsisy vola miveriny zany sy ny sisa zay nge le filinina any enga tamin'ny fotoanandro hoe route de la Concorde ozy président de Ratsiraka fa tsy mandate ny eta malagasy zany satria politika natao so de président Ratsiraka indray no isongadina fa le eta very ao anatin'izay ahoana moa anao no mahita vola be sy toko-tsofroana tsy mifakazy am'izay le route du soleil miainga aty afara dofay any Farafa eny ataoko hoe any ino moa zany Tolanar fa rehefa miteny any Farafa de lasa farafangana tamiko satria tsaroko namana miresaka hoe Farafa de farafangana manomboka aty Tolanar mandrapatonga ny tsiranana de mamaky vaky amin'iny 2000 km latsaka kely iny zany de fantatrao hoe misy loasa misy tanimboly misy ala sy ny rehetra inona daholo zany fa maninontsika ny miazakazaka am'izany de inona ny contrepartie ao ambadika zany rehetrarehetra zany amaky anandapa makaty Antsohiky ny teneny le filohan'ny republika zany tamin'ny tokananam-bidy be Voemara nafanafana fo teo izy fantatra nefa amin'iny lalana iny ary efa vita ny étude misy chrome tsy toko tsoforoanao de ahoana ny sécuriser-tsika ny arenantsika zany am'ireo orinasa zay hanamboatra an'le lalana any ange olana lehibe fa tsika hoary malagasy de ohatry ny olona vereverezin'olona mahatsiaro ny premier ministre Monjarondé fo miresaka an'izany ohatry ny verivereziny eo fotsiny tsika ohatry ny tsy mety tonga saina malalo tsika zao nge nataon'le mpitondry fa tsy mety tsika ireazira ajanony io tsy mety io zavatra ataonareo io tsy afaka manao an'izay le malagasy asa inona loatra mahazo an'le malagasy ty fa tena mahavariana zay tsy toetra malagasy hatramin'izay io le malagasy nge olona mahafinaritra be ary sarotiny amin'ny taniny izy sarotiny amin'ny mpiray tanindrazana aminy izy sarotiny amin'ny arenany izy ny tany tenengo voamfo marainy zay nyresahako zay eo mipipisy mamany mangery eo ambony pétrole sy volamena sy safira sy ny ribisy ny rehetrarehetratsika hatrany amin'ny chrome zay resahantsika ao ambany tany eo tompoko zany ny gaz sy ny rehetrarehetra zany hoe ny arenantsika zany de zao nomen'Andriamanitra atsika hiaritsika fa zao pitehan'le mpitondra fanjakana le izy tsy mevahana le malagasy mpiray-tanindrazana tsy asiany asiny le mpandraraha malagasy ary tsy omeny fitokisana hatramin'ny teknisiana fa ny vahiny anazy mahafinaritra kokoa azy zay le mahafinaritra an'le teny ngahery zay misy namana mahafinaritra zay ny aho izy raha faniriny mba reharehako
any orinany raha mba tafita ty hafatra ty de zao ny fireneko vao ny hafa ny gasy vao vahiny ary tena mariny zany de mandeha any anaty ala ianao efa niteneniny zareo avy any atsimo masikoro de hoe ny farmasia anay tompoko dia ao anatin'ireo ala reo tsy misy farmasia goavana be hividanana fanafody ary ny vola kosa samy manana an'le fomba fikajiana izany donc hatram'izay nisy ny razambeany zareo zany dia amin'ny alala ny plante rehetrarehetra any anaty alala no hitondrana ny endriky ny fanasitranana rehetrarehetra sy fikarakarana ny piraitan-drazana mbola arena men'Andriamanitra atsika zany mbola arena men'Andriamanitra atsika ihany koa ny endriky ny toetrano fa naninona tsika tsy misy laneige dia aza midongy an'izany satria izao Madagasikara ririnina mafana fahavaratra zany no mety amin'le toetantsika amin'ny alalan'ilay toetra n'le nosy no men'Andriamanitra atsika mihitsiny fa naninona tsika tsy ohatra n'le misy an'le safari maninona tsy misy an'le désert be ohatra ny nanamboarana ny Dubai ry Qatar sy ny sisa aza midongy an'izany fa zao nanorenan'Andriamanitra ny ty Madagasikara ity de apetrao ny fanontaniana fa naninona tsy tonga eto aminao ny elefanta fa naninona tsy eto aminao ny liona ny léopard fa maninona zany any Zaïre any RDC tamin'ny fotoanandro misy Zaïre any RDC Zaïre taloha zay ny tena marina fa mifamadiko tany Mobutu Sese Seko misy antony zany mety any amin'ny toetany zareo le izy fa tsy mety aty amitsika mety aty amitsika de zao UN manana ombitsika zebu malagasy ataonao brochette milay alainao hatrany amin'ny kakan'omby mbola zezika mahavokatra ny vary eto Madagasikara de mba voisan'ny tompon'andraikitra ve eo anivon'ny minagri hoe firy ny omby malagasy amin'izao fotoana zao ahoana ny arovana an'io zay tsy manam-paharoa eto ambonin'ny tany fa maninona tsy misy an'le rhinocéros na hippopotame sy sisy eto anjaranao mandinika zany fa maninona tsy misy taureau eto zay ny efa anjaratsika de reventsika am'izay le izy tsy ny men'Andriamanitra an'izany tsika satria everiny fa tsy mifanaraka an'le toetany tsy mifanaraka an'le zavamisy napetra ny sinomeny amin'ny Madagasikara le izy ireto ny tsara sy mety aminareo de exploiteo zay fa tsy haitsika le izy fa ny atsika zany de hoe poteo zay de iza amin'ny manao motera mamotika an'izany le mpitondra fanjakana de mandeha indray tsika mbola nataony nosy tsika de misy ranomasina manodidina atsika de inona tsy hitanao anatin'ny ranomasiny Madagasikara de apetraka amin'ny fanontaniana fa 4% malagasy no mihinana thon lamatra isan-kerinandro isam-bolana na isaky ny 3 volana em-bolana 6 volana 12 volana de ino mahazo taona mba firy amin'ny vahoaka malagasy mihinana an'le langosta tsara tare rose Madagasikara firy amin'ny malagasy tompoko mahavidy langosta avy amin'ny malagasy firy amin'ny malagasy no afaka mihinana makamba manjane zany ary firy amin'ny malagasy mba mihinana an'lay afaran'ny kely maso miala eto Madagasikara io concombre de mer fa inona mahazatra atsika mandeha any amina poissonnerie tout venant ao taolo eny misy cabot kely ao misy dame tombe ao mety misy banane ao misy brochet ao soisoy sinsisy reny mba fihinan'le malagasy fa revo miakatra an'le ambonimbony kapiteny sinsisy ty ny temps mila tsy vovidiny malagasy zany crevette ara moa tsy voavidiny malagasy satria 30 000 ariary 40 000 ariary ny kilo ny crevette ahoana ny calmar misy daholo zany arenao malima fa tsy mba mizoira tsy mba manana avantage ilalao an'ny volany zany na anakarena am'zany na mba hinana am'zany le malagasy firy amin'ny malagasy ny nahita hoe io ty lo e bois de rose malaza be iny de ahoana ty bois de rose ty
Roanjato taona ty bois de rose ty. Rehefa lavo ty bois de rose ty sarotra maka an'ity. Aman'andro mihitsy mahazo an'ity. Aiza le bois de benne ity io. Ny sitesy indray no misahirana miaro an'ilay arena. Io koa misy tombontsoa daholo zany. De tsika ny siné an'le sitesy. De voafatotra tsika. Firy am'le malagasy mba afaka misitraka hoe ny fanaka ao atokantrano de palissandre. Nananto. Apetraka daholo ny fanontaniana. Misy hazo ala mahafinaritra be. Misy karazana hazo eto Madagasikara. Zay nge niteneniko etsika ny angaran'Andriamanitra e. Fa ny hazo mahazatra atsika ohatry ny eto Antananarivo de pin. Hazo ala tsotra. De zay. Varongy. Tsy fantatro hoe inona avokoa. Misy vitanina. Tsara koa zany. Fa vitso ya ny tena afaka misitraka an'le arena an'le malagasy. Jereo tsara zay zavatra andresako zay. Ny eo ambony tany, ny ambany tany, ny anaty ranomasina, any anala rehetrarehetra any. Plus ny rivotra ianantsika. Eo ihany le fantontolo zao tontolo zao an'le firenena matanjaka. Isika efa tafiditra anatin'le resaka ino ty le connexion tony. Resaka réseau tony, resaka radioactivité sy ny sisa. Fa mbola azo lazaina fa mbola misy rivotra tsara ihany le Madagasikara. Kanefa ianao na cure-dent raha faranao fa tsy mahavita le malagasy. Satria tsy omena opportunité le malagasy ka. De ianao ve de mihevitra fa vendrana be le malagasy fa vao mainka avendranina le malagasy. Tsy mba omena azy mihitsy le fahafahana mokatra zavatra. Pepona lava le malagasy. Isika nge manana izy io nana cartoucherie e. Any Moramanga any e. Maninona nahavita zany tamin'ny andron'ny président Dider Ratsiraka. Maninona tsy afaka mihoatra lavitra an'izany tsika. Ny sasany efa miketriketrika nucléaire. Fa maninona tsika ny tsy mahavita. Mibandy kely mba manao basy. Vita gasy eto moa enjehana tsy fakahitana. Any mba nomena lalana angamba ny delenanao fatana amitsitsy. Zany koa mbola tantara be. De lasitsika cure-dent ve ny afaratsika amina conteneur firy conteneur miditra eto Madagasikara nefa feno azo ianao eto. De mijanona fotsiny am'le mpanao taona brochette ve ny mety amin'ny malagasy fa tsy mba hitatra olona izy mba afaka manao cure-dent mba tsara tare. De varotany eo amintsena. Isika ve de voatery manavatra maïs doux. Nefa nkatsaka izy itasy ray manontolo iny. Kokoa anareo rehetrarehetra any fa nisy namana ny antso moa. Mahatsiaro an'le namana mahazo an'iny lalana ty ampasamana tongotra. An'ry misy toerana mahafinaritra zay tao amin'le ngilo tao. Tena mahafinaritra le toerana tao. Mandra-pahatonga iny apify soavinandriny iny. Any am'zany mananasy zany. Tsara, misy katsaka. Fa zao mbola manafatra tsika maïs doux fa tsy mahavita maïs doux le malagasy. Lama tsy vitatsika, fanjaitra tsy vitatsika. Inona foana ary tsika? Tokony havita zavatra tsika. Tsisy ilaina an'izany mihitsy ministera ny industrie zany. Donc tsika manao an'le tany-ketsay industrial ty, tany-ketsara industrial ty. Hoe district ray de industrie ray tsatika ohatra misy projet an'izany. Kina projet anaovanao industrie eto Madagasikara. Ny herinaratra nge no bazin'ny industrie. Ny herinaratra ao raha mampome. Zao sisan'olona ny vidina en cotona. De ino ny varotany jirama. Mampalahelo an'ile izy. Mila courant force rehefa hanao industrie vavety. Dikan'izay tsy maintsy mitrandraka herinaratra avy amin'ny rano itsika satria io ny aingana indrindra. Io no mora vidy indrindra. Ozy président Rajaonarimampianina efa antsenjo lavitra. De nanao an saofoka atendezam-bato. Tsy fantako na tsy tafiditra tao anatin'ny zavatra resahany ny any Bevomanga, Farantsa. Ilainy zany. De mandeha any ianao anontany io teknisianina malagasy.
ny ingénieur malagasy fa aizany tany tsisy rian-drano tsisy barazy azo exploitena mamokatra herinaratra misy daholo am'ireo faritra 13 reo fa zao inona ny tadiaviny sasany poteo le groupe varotsy ilana ampidiriny Ravalomanana ataovy zay mahapotika an'io tsy mahaparitra an'io 30-40 taona ozy président hery zay ataovy détaché pièce-n'io ataovy mihinana be io de miconsomme au lieu de 10 litres lasa 15 litres par heure de inona am'izay tonga am'izay ry borisatroka menakavy de mitondratondra groupe avany nefa nanana moa nanana teo foana de tiara zao mégawatt zao kavialo zao mégawatt fa arakarakiny nanaovana fifanarahana iny ve ny quantité livrena any amin'ny tokantrano rehetrarehetrany tena 2 mégawatt marina ve sa latsak'izay ao anatin'ny commune na district anankiray na KVA de tsy vitan'izay tsy maintsy alefa gasoil de ity mety aminy de reto ny fournisseur raha tsy zay ty fiolona anaovana azy misy an'le Madagasikara olona nery olona tsisy an'izany avela hoany azo trandrahanao potiny eo efa nahodina alizy tamin'ny fotoan'andro ingahery tsy mety amin'ny sasany zany satria tsy mamelona ny toe-kareny sasy de aizany tsy ho potika le jirama ny mandany ny volany jirama dia io fanofana groupe sy asahana carburant io sy filoloro lasany daholo le recette ny jirama zara fa mahavita investissement le jirama zara fa mahavita manao approvisionnement le jirama mangony fotsiny mbola manana charge le jirama akoatrin'ny karaha mampiasa mbola misy avantage be da be ka rehefa miasa tsy maintsy misy ny avantage fanaraka am'izay de eo foana subvention indray ny jirama nakarino tiana indray ny subvention ty zao hitantsika indray hoe mbola misy subvention ve tamin'ity loi de finance ty 2023 de ohatrina indray le izy tonga de ritra le subvention andray ny sasa mikapa any am'le carburant ahodiny sasany indray le carburant 4 millions de litres andray ny lasany sasany groupe tena io marina ve le fanarahana atao anatin'le contrat de io ve le quantité zay livreny lay tompon'le groupe any amin'ny jirama zay tonga ny isambatan'olona ohatrany tsy mino de mandoha vola de le malagasy mihina tady kirariny ao anatin'izany tena trop le izy de tsy afaka akory ny teniny aminy hoe ndaotsika tena mba hiova lasy tsara am'izay andehantsika hijery zavatra lalina be hiantsontsika ho tonga eto amintsika eto ny investisseur anangana orinasa anao industrie vavety mba hoe anao industrialisation tsika miantsontsika mpizahatany ho avy eto any amin'ny hôtely tapaka ny jiro 12/24 veranga tapaka ny jiro de le stage de le 12 heures iny anjaran'le tompona hôtely mandefa groupe de tsy maintsy miakatra le frais d'hôtel la samihafa sy le restauration satria inona ny antony satria mividy gasoil surplus lay tompona hôtely ampandehan'le groupe ohatry ny anay ato amin'ny MBS tsy maintsy misy gasoil ato foronindro madame Nicole satria matahotra foana ho tapaka ny jiroko zay ny hainao manjery azy raha tsisy herinaratra inona ny andefasana vaovao amintsika eto ahafahana mametraka n'ilay programme samihafa zay namboariny Zokoberalay eo amin'ny programmation tsisy dikan'izay tsy maintsy manomana réserve na gasoil de afaka foana le opérateur efatra angeza be satria tsy maintsy vidy gasoil tsatra ny zareo mihitsy Madagasikara de le mpitondra mamevahana am'izany de tsy mety tonga saina na saina tonga cerveau arrivé fomba fiteny tsotsotra an'le izy le vahoaka malagasy tsy mety saina tonga hoe ohatrany tsy mety angezo zavatra iainantsika zao hoe misy rian-drano barazy fireto fa manino tsika tsy afaka manao zavatra ohatr'izany raha ohatra ka manao grand projet lavitra be manao vision fa inona nataon'le mpitondra mody manao no lalana kely etsy de raha misy zavatra ataony tady dio foana zay zavatra ataon'io fitondram-panjakana io tady dio ny contrepartie eo ambadiky ny zavatra ataony mailo foana ary malagasy
ka firenena efa tsy manam-bolako inona ny vola anamboarana eo 14 000 milliards d'ariary indray zany zao ny budget de l'État 2023 zany hoe 70 000 milliards de FMG ho tafiditra ve zany ho tratra ve zany ao anatin'le recette par rapport amin'ilay hoe budget to dépense atsika zany manahirany zany rehefa miresaka firenena ianao ka raha miresaka an'izany am'reto olo reto de ozy izy ianao ozy izy aminao mpanentsika tozoravary mpanohatra mpitolo na rehefa tsy reraka manakiany 6% imbécile dondrona fa izy koa azo ataontsika vendrana satria izy efa nanadondrona atsika zany no mifanatsatsona mahazo an'le malagasy aza manao politika fa ampy anareo zay hinanakanina tao nefa le sakafo miditra anatin'ny kibonao le intelo isan'andro mety inefatra na indimy korona ary zanao ninona taloha zay tsy mihinana intelo tsony iana zao zara fa mihinana sakafo tapa-kibo kely amin'ny alala mangazo politika na tonga zany noho ny ataony reto tsy mahay mitondra fanjakany reto ny tapo-pahefana reto mangarina ny anaty volaninao efa ny aty volaninao nge io malagasy no angaronina satria tsisy sakafo ao de mbola tsy tonga saina ianao nefa ianao menjana ary tena opportunité aza mitady Madagasikara hafa tsono akoatran'ity fa tsisy tsony an'izany ary tsisy an'izany eto ambonin'ny tany na milliard d'années any tsisy an'izany tsony ity ny Madagasikara ao anatin'ny planeta tany aza mikaroka tsony ahoana no afahako mitady teratany ho hafa fa te hiala malagasy kefa zay ianaoko fa le mpitondra mihitsy ny motera miaraka amin'ilay mpitsiriritra amin'ny Madagasikara hatramin'izay de zao le mpitsiriritra omeo indray hoy izy izaka ny zoam-pirenena malagasy tsy mizaka renao zao nanaovanao an'le Madagasikara maika ianao fa izaka kitotom-pitantanana le izy rina tena kitotom-tena za tena tsy mbola nahita olona ohatran'ny reto olona reto ndraindray le izy ohatrany fa maninona moa tsika manohatra fa tsy fidiny le mampanohatra atsika ohatrany tsy te hitentsika tsy te hitabatabitsika fa voatery noho ny zava-misy tsika de tsy maintsy manohatra tsy maintsy mitenitsika tsy hoe isika kory ny tsisy ataona hoe itsika ny te andany rorana te hitabataba mais non fa voatery noho ny zava-misy ka tsy maintsy arovana le firenena le vahoaka malagasy ka raha tsy hiteny ary zay izy ano hiteny eo tratra mihitsiny manginange ny tadiavin'ireo olondreo hoe ampitahorina ny tadiavin'ireo olondreo hoe mbola andrombaka fahefana 2023 raha mbola ketreketrehany ambadika any ketriketrika ny tiako tenena zay ketreketre zay tenao aiza ozy le bebe zay maty any aty fa tsy hitako mihitsy mifandrotson'le fireneko miamantra eny efa mba nahita zavatra tsara ihany ataloha tany fa reto zafiko reto de ahoana de miverina tamin'le teny koa satria zay nahatonga ny resaka tamitsika tsy mbola nihinana langosy tato zay ny enany le ramatoabe efa naheny foana fa tsy mbola nohaniko zany Andriamanitra anao tsy mihinana iziko na mifofony ara mbola tsy haino na hitany arangely izy antany zany ho ny azan-dranomasina tsara be Sainte Marie Fort-Dauphin tena misy an'izany Morondava koa misy manana an'izany fa tsy mihinana le malagasy eo de mangetaeta ambony lakana eo fotsiny le malagasy de inona le izy raha antaniny ianao inona zany mba foto sakafonareo sy ny lokanareo de hoana angivy sy anana zay sisany azo tenenina de mba afaka miaro an'izany vahoaka zany ve le mpitondra fa maninona ny lina amina crabe vivant miala eto Madagasikara ny kely maso zay mbola zareo no mibahana amitsena am'izao fotoana zao de le malagasy tokony asa an'izany ary mahay am'izany mihinona ny tady kiraro ny fafankihoana satria misy bosy any ambadika any amin'ny alalan'ireo bosy ireo no mizaka n'le vola mahazo n'le ekolazy asaina mandoha vola mialohany amin'ny trésor le mpandrara malagasy vao tonga hoa amina fiaramanidina ny Chine tonga de menjery efa feno mpandrara be da be feno mpivarotra mpanao hotely miandra le crabe vivant avy aty Madagasikara fa tsy afaka manao an'izany le malagasy
fa le soloany tompony de misy bosy malagasy eo ambadiko zany. Alefa ty ekolazy dada, alefa ty ny ekolazy. De mba manao fangatahana le bandikely malagasy manana orinasa mba azona manao an'le permis mba exporter an'izy. Fe na eo ny iza azo an'izany de mamelona an'izany tsika fa tsy mampirevo ny praitandraza de fetsifetsely reto kely maso reto le praitandrazana rehefa manao asa izy. Nefa le malagasy mpandrara mahay mampirevy an'le malagasy namana. Tena mahasorena mieritreritra an'izy namana. Zao am'izao fanjakany zao misy an'izany. Io zao filierana letsy navoaka amin'ny Transparency International eto Madagasikara. Misy corruption. Zay rangaty nanao an'izany letsy zany nandritry ny firy tomaty lamima tsara. Iny ianao miandry an'ilay fotoana mba seriseriny ianao taloha moa ny tena mba sehatra tamin'izany. Ny fanaovana an'io nge midina any anaty alany miresaka ny tatsa de mamondry ianao zany mamondry zany manofa ty le piena letsy fototra letsy de afondronao le izy ohatrinona nefan'io de any ianao mandovolo tonga le fotoana zay kotiny eo vidiny firy kilo ny azonao anatin'ny mpiengeza be iny de iny no alainao. De efa fantatrao de maka fiarako ty miala avy aty Antananarivo daholo maka ny Thomas na fiarako ty tam'izany 404 basé ny 504 basé sy ny retraretra. 1000 kilao non tsy 1000 kilao fa inona ty vonisy Antonio Spiriteur mbola fourgon mbola tsy vaky. De tonga milahatra mihitsiny de fa tonga de misarge any anaty alana de miandry lavidavitra ny tanàna hiditra ny Thomasina misokatra le campagne à 0 heure amin'ny alina zany. Paky misokatra sokafa mitandro filaminana an'izay lasa manao rally tety andreo orinasa mandray. Za tsy hiteny fa so de hoe manao dokam-barotra ho andry zalahy indray. De lasa mahazo an'iny mpe de tonga de lasa maka de mpe de lasa maka. Mafinaritra le tsena e. Intsy ny dirandry manam-pahaizana mpitehina hatramin'ny lavanilina zay zavatra rehetra atao. Izy hoe fa mananganangana hôtely andray sasany nosy Belleville fa entsika daholo izy reny. Manao fifanarahana de actionnaire de actionnaire ato ananato de ohatran'izany manao prête-nom de tena maso. Zay le teneniko hoe hatramin'ny kitay menaka ho lasa andreo raha tsy misaintsika ry malagasy. Ianao le mikapa kitay menaka zany sisa ny anjarantsika eny an-tsena. Kitay menaka fa mbola ho lasan'izany. Inona ny zavatra mba omeny antsika sisa manao taxiphone. Fefa azo daholo ny opérateur rehetrarehetra amina resaka télécommunication eto Madagasikara. De ny anjaranao ry malagasy manao taxiphone de manao casse-point kely de azo tafiany ianao. De inona ny anjaranao manao sibera kely zay mba manambola de inona rino anao casse-point sibera teo aloha. De zao tsy manana zavatra tsony ampiasaina vola le malagasy. Tsy manana tena le esprit entrepreneurial atsony satria efa ampitehany reto olo reto. Reto mampimemenakavy reto. De zay manambola manao épicerie manao gargote mivarotra composé sy lasopy. De akoatrin'izay miala am'izay raha mohatra hoe mba manamanina kely izy de misa investir de manao karaoké de manao bara. De zany ve sisa ny zavatra azotsika foronina. Nefa tsika misy tsena malalaka be. Ahoana ny tsy hotrandrahantsika ny tsenana voankazo zay tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena. Voatabia ny alika fomba fiteny zany. Ny karoty ohatriny na ny faratsiosy ny rehetrarehetra any tsy tavavoaka le izy. Zay nge le tetiko président Marc Ravalomanina tamin'ny nanamboatra lalany ozy président. Tena ho amin'ny tombotsom-bahoaka sy ny firenena nanamboarantsika lalana. Sady endriky ny fampihavanana le izy. Zay misy nge le teny président Marc Ravalomanina hoe réconciliation io. Fandray daholo ny olona rehetrarehetra amin'ny lalana iny. No mampiainga ny tontolo ara-toekarena satria mivoaka ny vokatry ny tatsa. Fahafatelo manodina anaty ny vola sy afahantsika manondrana. Zao le lalana tsy tombotsoam-bahoaka sy ny firenena tsony fa ahitraitra nanovan'le fanjakana azy. Mody manao lalana kely ary ananina ry satria ny teniteny foana tamin'ny propagande. Mody manao lalana kely satria mba ahafahana manome marché Andrakoto sy Rabe. Mody manao lalana kely na de 800 mètres ary
de iny nanaovana oeraoera le koa an'lay oeraoera mipetsaka noho n'lay zavatra atao ao anatin'izay ny tetezana kely sy ny lalana fa tsy tafapetraka ntsony le izy hoe ndeha anao an'ity tsika ahoany ty route provinciale ty tokony ifandray an'ity any amin'ny communal sy ny rehetrarehetra any de ahoana nanaovantsika an'izay baketrika angerina ny nahatonga an'izany ahoana no amakina ny faratsio makaty Soavinandriana mivoaka ty amin'ny lalam-pirenena voalohany satria fantatsika fa ty Asambaina sy maro sarotra ny lalana de nahodina le izy angekaingana kokoa any ketrika amin'ny président Marc Ravalomanana an'izany e ahoana namakina ny Zorobe mahazo aty Ambatondrazaka ketrika amin'ny président Marc Ravalomanana an'izany e ampifandray an'le tanàna de angekaingana kokoa ny fivoahany vokatra ahoana nanambarana an'io voaparary io zany angeny nataon'ny olona e ampiaina an'le vahoaka amin'le toerana misy azy fa tsy hoe raha manao an'ity tsika firiny elektorat ato iza gouverneur tsika ato firiny be ny tanàna miaraka aminao ao ahoana se fokotany bon ty zany tamin'ny élection farany teo zao mivato azy tsika tao donc tokony rapporter firy voatsika zany bon amboary lalany ohatran'izao io ranga de ataovy milay be fitokana anazy tazomy amin'io le olona de asivosivy EPP anankiray eo fotsiny aloha manaranara-penitra eo amin'le lainga manara-penitra mifanaraka amin'izay de lasa le izy manao an'izay satria mampalahelo le izy rina zany lay zavatra ataon'le fitondrana am'izao fotoana zao ka raha tsy mifoy ianao malagasy io fotoana ty hitsanganantsika hitenenantsika azo mena vahana amin'ny mpanao ratsy fa ianao tsy miteny io de manome vahana amin'ny mpanao ratsy complice ianao de mba ataovy ohatra ny hafa mahavita révolution nangezabe efa mivadina ohatrany angeny lasany zalahy mbola tsy tonga saina le malagasy maninona miteny an'izany satria ianao tsy manambolako de lasa manofa vatana mampanofa vatana le ramatoa fa lasan'ny olona angeny dikan'izany raha nanambola ianao raha ny tsara ny confort anatin'ny tokantranonao tao raha ampiainana le tokantrano voatazonao voahidinao ny bragetiny fa zao tsy voahidinao tsony ny bragetiny satria tsisy ao an-trano de voatery mampanofa vatana mampalahelo le malagasy de tsy vao maîtriser ntsony de fa raha mombany tsy mazaka de mamono tena daholo ny lehilahy hitantsika isan'andranandro amin'ny tambazotra sosialy mitsorakery de manato tena de atsy amin'ny tady de lasa manatsatotsatobatana amin'ny any inona ary ty tratrana dépression hafahafa zay le malagasy efa vitsy angentsika lehilahy de tsika indray mbola mamono tena ranga tsy azoko mihitsy nareo tsika efa vitsy le vehivavy maro be tsika raha tokony ampitombo de raha maroka mameno ny tano ny tompo de tsika indray mbola lasa mampiaina tena indray ohatrany tsy lôzika ihany nama maharovy ihany aloha e marina fa mafy be le izy fa zao io kibo mitsara teny io anjaranao mieritreritra hoe voky ianao sanona ka raha nona ianao arakaraky ny mahanona anao tsy voatery angalatra ianao na isoloky fa zao ahoana ny ezaka atao mba hampisy sakafo ny kiboko ka raha tsy isika zao no mijoro hiaro an'ity Madagasikara ty d'ici 10 ans 20 ans tsy eo an-tanantsika ntsony Madagasikara tsisy tsony reo miketriketrika code de nationalité izy moa ny ampiasainy am'zany mbola malagasy ihany ny ampiasainy miketrika an'izany efa eo an-tanany daholo le orinasa stratégique rehetra mitodika ato ny tongotra ao efa lasany Rikemitso mitodika ato ny tongotra ao efa lasany Rikelimaso mitodika ato ny tongotra ao efa lasany Ry Menasofina inona foana ary makatsyndray ianao mba hoe hividy pièce kely ndray de ndeha ho any ambala avao ianao de efa ry Fofana sy ry Saïda sy ry izy ty Koulibaly efa zany ny hitanao tsisy fiarekarena mba azon'le malagasy ny ataontsika zany ny asa fandrarana mba vitantsika malagasy de gargote composé sy lasopy de manao iny ty mizara varotra crédit
zany sisa zany ny azotsika atao de mivarotra anana de manao kitay menaka de mivarotra tambavy de manao an'le ajivet manala sitra manala mono manala pata manala menaka tsotra zany sisa ve ny azotsika atao le mivary menaka mandehandeha disika loka disika loka de mivarotra friperie de amin'io le friperie le tsaikany fa lefa mba manjamanja amin'io efa misy manorona botika rehefa tonga le mena sofina de fripina qualité le fripe koa mbola misy karazana ka zay hoa le tsaikany le ronjato sy dimanjato ny mahazo azy mahasorena mieritreritra an'le izy satria lay malagasy mihitsy ny tsy mety mifo de mba mifo azy e potika daholo ny fiarikarena an'le tsy potika tsy hitanao ntsony eto ianao misy essence de girofle azonao exploiter na girofle be da be nge manao huile essentielle ny velana any hito eto daholo zany zany ny aoli zany tadiaviny tseny iraisam-pirenena ravo tsara zany any ny tsy mivotondray manataina le filompinena artemesian ndray ny asainambolen'le malagasy vary zany avela hoany $300 ave mivary ty $3000 ny anazy le ketrika izy manko tsy natao anao politika misy sy tatana fanjakana tsy hainy manao fandrarana ihany mety aminao alo président aloha anao mpandrara tsotra ihany de manao resaka événementiel mampirevirevy ohatriny reny iny le mizatra kely de manao ohatriny rotrarotrana bolina kely de ohatriny manao jiro be mandendehany amin'ny lanitra reny ny tena metimety aminao fa aloha anao tsy manao politika satria manimba zavatra be mitatana firenena anao vo mainky anao mamevahana ho an'ny hafa fa tsy mijery an'le piraitan-drazana ampanetretena tompoko resahana an'izany fa lasa simba le firenena zao hatramin'ny kolontsainy malagasy tsy hainy mampirevy azy tsy hainy mitazona azy de ry lasa milano mifampitatana eraky ny tanàna de mizesta de eo alohanao eo mihitsiny ia jejerenareo efa fahafahany zao ry anina zany zavatra tsy nahazatra taloha zany ny afony zany tsy sanaseho masoandro zany fa izy indray no midingindrabo eo anatrenao satria inona lizy le fitondram-panjakana tsy afana isakana tsy afaka isakana zavatra ohatran'izany mais quand même c'est trop le izy rina ary tsy vitany trop fefa mahantra potika simba le malagasy de inona moa le nresahantsika teto rina hatramin'izay iny ianao mahita olona miteny rery de iny ianao mahita olona mipetraka moron-dalana de lasa vinany de ohatra milalao volo manambomboatra rastahana volo eo de ny sasa misava ao de misasany ohatra mitsipina ao fotsy de memeo azy de ny sasandray ohatra misomafy be de ndeha ilavany niady tampoka eo amin'ny lalana eo zala de tsy mahavatena moa le malagasiko le rano tsy voavidina eto andrenivohitra ary de olona masisiso zany daholo ny hitanao mialatsiny lava ny savony ndrano tsisiko savony arakoja aizako izy tsy mahavita ny savony nge zao efa arivoariary roa arivoariary le mba tsara tarikely ny viditsika andre kaiky ianao le ronjato taloha iny roa arivoariary izy zao le malagasy tsy afaka amin'ny sakafo tsony mba misy an'le enombo mafinaritra zao ara zao rakajina le enombo de ndao mba hinana trondro fa nga mahavidy tilapia tsony $20,000 ny tilapia 14,000 mahita tsaratsara ianao fa mitandrena fa mare masay sanosy iny de dioviny iny entina kely mandeha rano kely de ambamboariny zareo eo fa rehefa mba mahazo am'le lailay be ianao le misy mamaky dobo na mba tena arianony tsara riny izy $20,000 tsy mahavidy le malagasy riny na de fefany ary $25,000 zany ny quart de kilo tsy mahavidy ianao mba hividy karpa zany mba te hitady ianao hoe tsy be sisika natao fa karpa royal intsy be firiny malagasy zao amin'ny krismasy ho avy eo ny nde hoe inana vorontsiloza sura zao fa ny zavatra ho atao tovakena de atao be tongolo gasy de manimanitra tsara na voamainy zany aloha le izy vakina ko ny orinasa raha taloha sy ministera mizara gisa sy gana tsisy tsonyrina taloha vary amin'ny gony zao fa raha misy de misy 5 kilo ary amin'io mbola kembainy zalahy le vary mbola vary mahasositra be ny meny an'le malagasy le menaka taloha kaste tsara zao le menaka amin'ny bidon iny de samy mitondra tavoahango ony
de misy hoe mandry le fournisseur koa amin'io faifay ratsy satria mbola tsy mahazo an'le volany tena mandreraka ndao ndray lorina fa lolo isotro rankely ndray aloha fa toy izantsika rehefa aveo fa mbola manana sujet hafintsika fa mbola mieritreritra koa tsika maky ndray za message efa 920 isa izy ato ndao rina eny ary mako manakely indray aloha makanakely fanira zafy manatany amaky message izy rehefa aveo fa saotsika mieritreritra hoe tsy vakiana ny message vakiana foana io fa tsy maintsy alamina tsara koa moa zany le fandeha an'le raharaha ka zany rehetrarehetra zany hitantsika hoe tsika zany eto lasa raharavina de tompony mangatakatany ny olona no mitrandraka ny zavatra eto amintsika ny mahatsikatsika akisaka any amin'ny sisiny ihany fa ny olona no karakaraina ny olona no etsiketsehana fa itsika eto manana an'le atsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy io na kolotsainy io na fiarikareny io na arena isan-karazany io manana ny maizy atsikitsika io tsy hoe tenitenenina fotsiny fa zay ny marina ka manana ny maizy atsikitsika na ny fomba fisainana na ny fanabeazany tany aloha ny ray aman-dreny ny mahamalagasy amin'ny malagasy de efa nytenenina teto foana hoe tsika ihany ny manaratsiny atsika vao miresaka hoe mahamalagasy amin'ny malagasy afampotsapo io zao io aratsiana fa zao zavatra tsy manjary avy any velany zao tonga eto ny resaka hoe ferahan'ny lehilahy sy ny lehilahy zany ohatrany mandeha ho azy fotsiny eto amintsika fa ka zany kolotsaina malagasy tsy kolotsaina malagasy zany vao mainka aloha hoe resaka kristianisme tsisy an'izany mihitsy amin'ny resaka kristianisme ary amin'ny malagasy tsisy an'izany fa zao de mianaka tsisy piresaka tsisy fa de mandeha ho azy enjana ny lalàna ny olona fa ny tsika eto Madagasikara ohatra mandeha ho azy fotsiny le raharaha nahita zao raha hoe tsy mety nahita zao raha hoe betsaka ny zavatra tsy mifanaraka ny lalàna aza mandehandeha any Qatar any amin'ity resaka mondialiny ity raha ohatra ka eritreritra ny tsy anaja ny lalàna andrareo so mieritreritra hoe zay vahiny de hoe tsy zao ny anay ny fomba fiainanay tandremo enjana be ny lalàna any Qatar ary matoa ny olona mandroso tompoko matoa mandroso matoa miaina ny vahoaka ao aminy dia anisan'ny mahatonga an'izany ny fanajany zareo ny lalàna amin'ny Tsipria mihitsy any moa le miatra tsara mihitsy le hoe sharia zay ny endry zareo any sharia lalàna silamo dia miatra amin'ny Tsipriany mihitsy ny any Qatar tsy ny any fa any amin'ireo le emira rehetrarehetra eo tsika ty mitazana fotsiny fa maninona ary zareo no tena mandroso be oatra an'izany de misy miteny ka ry zareo tsinona manana petrolina ka izy tsinona ny fahadimy amin'ny fanoranana gazy akoatran'ny Canada akoatran'ny États-Unis akoatran'ny Russie de manana ny toerana tafiditra ao anatin'ny folo voalohany amin'ny famokarana gaz naturel ny Qatar fa zao de tsy fantatsika akoatran'ny petrolina zany ka ry zareo tsinona manan-karena be oatran'izany de normal be izy raha mandroso tsy mitombon'izay na manan-karena toy ninona ary ianao rehefa tsy hainao ny mitatana an'iny rehefa tsy hainao ny mametraka amin'ny tokony izy ny mampiavaka anao de tsisy dikany ka ny endry zareo eo ny gaz naturel ny Qatar io ny gaz naturel eo ny petrol fa haino miaro azy misy société be deaibe avy any velany hoe tena hoe spécialiste momban'io sisa fa hainy ao a Qatar tompoko ny miaro izy no fe ianao zany vahiny avy any ananinany dia manaraka an'izay règlement ianao manaraka amin'ny fepetra ianao zay apetraka ny ao amin'ilay firenena zao ny tsy azonareo atao zao ny tsy azonareo atao raha ohatra misy mifanarahana zao pourcent ny anareo ohatran'izao mazava tsara mihitsy ary tsy afaka mihoatra an'iny ianao raha miresaka any amin'ireo firenena arabo ireo isika enjana ny endry zareo mahitsy tsara ny endry zareo ny atsika ny avany velany no mametraka indray ny fepetra eto de le tompona andraikitra eto amintsika sy zay hoe anina miaraka resaka amin'ny any ambadika any de le tompontsoa an'le voaka malagasy amin'izay ary amin'ny sisiny ery fa ny analo ka le mpanambola mbola io raha mbola hoe fanontaniana peraka hoe mpanambola hoana moa
fa atao hoe le mpandraraha malagasy moa zany a eto izy atao hoe mba manana izy zany zay mba ho ety mihetsika dia manao zay sazy izy fa tonga avany le mpanambola vahiny tonga de miaraka amin'ny tena enjana be ny azany vola hoentany sisa de eo ianao miafiafy eo de ny gazy amin'izay fotoan'izay a lasa piasa mba iny foana teo ny tenentsika hoe de tsika ave zany de lasa piasa ny sinoa foana ny vahiny ny patron de tsika piasa fa ny any Katara ry zareo ny patron fa ny vahiny piasa zany ny azy fa ny tsika mifamatika am'izay isika tompotany lasa piasa satria mahantra de ny patron vahiny zay foana zany zao tsy aleo hoe mba tsy aleo hoe mba hoe malagasy ny patron de malagasy ny piasa de mifamelona ny dikan'izay fa raha ohatra me ny vahiny manao sehatra ny varotra izy de raha isika ohatra hoe ny beoririka rehetrarehetra iny zany atao antsika hoe Chinatown oka aloha azava fa misy Chinatown daholo ny ankamaroany ny firenena eto ambony tany makanisy ianao any New York fa misy Chinatown ao rehefa te hoe ohatrany hoe mandrevirevy zao ohatrany te ho any Chine de mandeha makany amin'ny Chinatown ao New York nefa ianao any États-Unis de ohatran'izany koa zao ny etỳ Madagasikara ny any amin'ny Frantsa koa misy an'izany de atỳ Madagasikara misy fa ny etỳ Madagasikara resaka varotra ny andrareo entana avany amindrareo no amidiny ety dia fandrarana daholo no dikan'izany fa ny tompom-barotra ao zany hoe malagasy aloha zany betsaka miasa amin'ilay izy de misy moa miteny hoe sitrany aira aloha fa raha ohatra raha tsy sendreo de hoaizandray reto malagasy reto no ahita asa zay aloha fomba fijery anankiray fa ny tompom-barotra ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy mijanona eto lasa any de ohatr'izany ihany koa ny any États-Unis sy ny sisa lasa any Chine de ny olona zany a mijery foana ny fomba ampandrosoana ny firenena sy ny toe-kareny raha iretsaka Chine ane isika fa nga Chine velona tompoko raha tsy misy ny firenena ny velany tsy velona sy rory zareo fa be dehibe efa amina miliara izy tsy velona izy raha tsy misy ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany de izy manitatra aty Afrika eo izy manao an'io hoe route de la soie zay ny filazandrareo azy route de la soie misy resaka lalamby arabe sy ny sisa de ny tompontsoa ny vahoaka no jereny de zao tany amin'ny G20 fivorian'ny firenena matanjaka misy 20 eto ambonin'ny tany tany Indonésia inona no nitranga teo alohaloha teo ny fanao taim-bava be ny présidence roa sy ny président américaine fa mifandray tanana tsara mihitsy tany Indonésia tamin'le fivorian'ny G20 teo Joe Biden filoham-pirenena Amerikanina sy Xi Jinping filoham-pirenena sinoa fandray tanana ary mifampitsikitsiky mihitsy na de teo ary ny raombavy isan-karazany inona ny antony ny tompontsoa ny vahoaka Amerikana sy ny tompontsoa ny vahoaka sinoa no tao an-tsainy izy amin'ny rahalahy ireo Xi Jinping sy Joe Biden fa tsy hoe entin'ny ampo ianao de hoe fanasa vangy eo de hatramin'ny farany na ny olona tsy ohatran'izany satria le vahoakany no jereny ao anatin'le izy ary mifandrarana tompoko tsy azo entina hoe amin'ny hoe enti-po zany fa taraika eo anao raha vao zay fa i Vladimir Poutine entin'le ambo ny fonony azo no entiny mitondra firenena de tsy nandeha tany amin'ny fivorian'ny G20 tany Indonésia fa ministry ny iny raramba iny ngary Lavrov na levantany fa izy tsy nandeha asa ve mety hoe menatra mety hoe ahoana sa ahoana momba ny tirarahan'ny Ukraine ty fa tsy sa nandeha izy nefa tena hoe fionana angeza be mihitsy de ny tompontsoa ny vahoaka Rosiana no voaelingelina ao anatin'izay ary io ady an'ny Ukraine io so de tsy fantatsika tsy sitrapony ny vahoaka Rosiana io hoe ndao hiady satria zao tsy tiany ny vahoaka Rosiana mihitsy hoe maty any amin'ny ady any ny zanany maty any ny ray aman-dreniny maty any ny dadany amin'le miaramila zany tsy mila an'io ny vahoaka Rosiana fa ampopony ny mpitondra izay tenena hoe Poutine no mahatonga an'io zavatra io de zao zany zao efa manahirana be mihitsy ny momba ny Poutine eo misehatra iraisam-pirenena satria isolé mitoka-monina ny olona ry mandeha ihany ny raha isan-karazany izy ato mbola io ihany zany no ataony ka ny tiana tenenina de ny hoe ianao zany raha hoe mpitondra fanjakana tena hoe mitondra an'izay anaran'izay mitondra firenena tsy maintsy ny tompontsoa ny vahoakanao aloha ny jerena tsy maintsy ny tompontsoa ny vahoakanao aloha
no jerenao voalohany amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy raha vao misy an'izao zavatra mitrango zao de ahoana ny tombontsoan'ny vahoakako amin'io raha vao misy mitrango de ahoana ny tombontsoan'ny vahoaka amin'io fa tsy hoe raha misy événement de ahoana ny tombontsoan'ny vitsy amin'io ahoana ny tombontsoa manokana ny ambadika any fa le vahoaka ve zany de atao mitanantana fotsiny de araka ny teny teo hoe resaka casse-point sy resaka anina kely ery ny sahaza amin'ny malagasy ve manoloana ny tia rembe eto amin'ny firenentsika ity am'tinana azy mialohan'ny amakinina namana faniry ny afatra isan-karazany eo jerentsika iverenantsika kely le resaka hoe lalàna akoatra ny fiarovana ny an'ny tena de eo ihany keo ny fanarahana ny lalàna tsy misy an'izany hoe rianina natao tsy maintsy manaraka lalàna ny vahoaka zany io de hoe ato tsy maninona na de tsy de manaraka ara ny ato aza resatresahana an'izany fa rehefa hoe lalàna de lalàna ity mondial ny Qatar ity zao satria efa akaiko any mondial de resahantsika zany misy ny lalàna ny fiarahamonina any Qatar amin'ny mahatany silamo andry zareo ianao zany vahiny andeha hijery baolina any tsy mizesy tena hoe zao vahiny de zao ny fombako azafady tsy maintsy arahanao ny lalàna any amin'ny lay firenena tsy te halalana zany ny any Qatar any ny fomba fitafy so de hoe mafana any anina de hoe nde hibridandridany eo mampigadra any Qatar io resahany io ary tsy azo atao na le saina ny LGBT iny ambesany iny ary ty mba tonga antsika aloha zany mba hoe heritreritra tsara hoe ahoana ny en'ny olona zay no antony resahana zany fa tsy hoe fitite iresaka akory mbola resahantsika zany rehefa any amin'ny tantara baolina any so de hoe fampitatana eny amin'ny arabe ny lehilahy sy vehivavy nefa mbola tsy vita mariazy mampigadra zany ny any Qatar raha ty Madagasikara zany de mety firy ny higadra eto ohatra fotsiny zany fa zany ny any ny resaka hoe firaisana ara-nofo zany tsy azo atao zany any Qatar hoe ivelan'ny tokantrano zay ny lalàna anjareo sharia mamaritra an'izany tsara ka ianao zany raha tonga any de hoe zako efa manany fomba fisainanay zay libre zay ohatra zao fa tonga hatrany amin'ny anjareo mbola tonga hatrany amin'ny fanamelohana ho faty amin'ny andinin-dalàna isan-karazany rehefa mandika an'ity ianao zany dia tena tsisy resaka any zay le sharia zay fa tonga hatrany amin'ny peine de mort de hitantsika amin'izany ny olona de fanontaniana moa zany amperako hoe ahoana koa zany tsy aty amintsika zany sisiasisy de mety hiteny ve tsika hoe tsisy liberté mihitsy tsisy fahafahana ny ohatra zany ianao aty ivelany mahita an'izany fa nendry zareo mandeha ny fiainany ao anatin'ny lay izy so de hoe eny an-dalana eny de hoe andeha anadala vehivavy eny amin'ny arabe eny sy ohatran'izany migadra tonga de tsy te halala mihitsy ny any amin'zareo fa tonga de hoe sharia zao ny lalàna nanao an'ity ianao nandika an'ity ianao ty sazonao na ianao migadra na ianao peine de mort no miandry ianao any amin'ny firenena tahaka an'ireny ka io zany tsy hoe ndeha angala tahaka hoe ambolony fotsiny na ohatran'izany tsy zay ny tiano tenenina fa hoe ny malagasy ny malagasy eny tena miavaka tsika amin'ny firenena be dia be maneran-tany zavatra ny ananina tsisy ifandraisany amin'ny malagasy ihany no ampidiriny eto colisée ao anaty rova io tenenina foana be dia be ny amin'ny malahelo amin'io nanaovana an'io ao colisée ao anaty rova io inona ny ifandraisan'ny tantarany fanjakana teto Imerina tamin'ny colisée tany Roma tany mba vakiana amin'ny boky ka nanontany mpampianatra resaka histoire nanontaniana daholo inona mba ifandraisany tsisy raha misy ny fifandraisan'ny tantara ny Madagasikara amin'ny any ivelany firenena any ivelany de ohatra hoe ny portugais misy ifandraisany zany ny hollandais misy ifandraisany zany ny anglisy ny LMS ny London Missionary Society aty amin'ny resaka fivavahana ny anglisy amin'ny hoe fanaovana mba moderna ny tafo-kradama voalohany misy famatorana zany ny frantsay misy famatorany amin'ny tantara Madagasikara i Afrika misy ny ao amin'ny arabo misy ny any Indonésia sy ny Azia atsimo antsinanana avany razambe misy fa ina ny idiran'ny italianina sy ny romanina aty
ny amperora romana vao miteny hoe collige de amperora romana tsisy ifandraisany amin'ny aty Madagasikara mihitsy fa de nitenena tamin'ireny de hoe atao eo de isotomana ampizahatany misitona ampizahatany ahoana raha tonga aty izy hoe tsy ny tranony Andrenampomerina no jerevany ny trano hazo ary fa resaka de manontany hatramin'le touriste hoe inona hoe misy colliseo ny any Madagasikara de ohatran'izay le izy de asanjaratsika zany no misaitsaina manoloana n'ilay raharaha eny ara namana faniry tonga de efa afatra maromaro ndao ary satsika eny ary vaketsika aloha reto afatra reto zany a de le fotoana koa efa mandeha andrina de angamba tsy afaka mamaky betsaka sika fa ataontsika vitsivitsy ihany hoe débutera Bekijana aloha tsy tonga noho ny antony maro samihafa de amboaritsika indray fotoana manaraka endrena eny koa zany a tokony miaraka tamintsika teo de miala tsiny satria mamita heraka ny député Mambrapendrina de sy tafaradalana amintsika zao ny afatra maka hery anareo a même ozy izy a de Madame Dia Andakana Anosialy de misaotra betsaka Madame Dia ireo ben'ny tanàna amin'ny toerana andalovan'io lalan'io no midemelo da miantoka solika mampandeha ireo milina fanamboaran-dalana ary ny fokon'olona zay vidina ambany no vokatra lavan'ilona anazy no miantoka ny sakafo ny mpamily an'ireo fitaovana ireo ka tena mavesatra amin'ny vahoaka io fandehan-javatra io Jean eto Sambava ay resaka fanamboaran-dalana ngamba zany salama mozy izy ambiesa tsara tena tsara ny fandarana mirary soa anareo za sy zandriko tena miondana de mba alefaso le izy rina nento honorina aizy ty croisement belo tsy fantatra atoko inge sady miditra le appel le belo zany ay zany moa ary amin'ny faritra mety belo morondavana mirary sosy fahombiazana ho an'ny même sy ny radio madary malagasy mbola tsy leo anty fitondrana mpandainy ty ve isika aoko zay Rajoelina sy ny ekipa fa mijalo ny firenena stop Rajoelina amin'ny 2023 fa mandripaka ny arem-pirenena avy aty amparafa leo hoy izy namantsika zany salama MBS 170 volta jirony jirama tsiry Ambohibao oy tsy tonga 220 zany misy latsaka zany ara rehefa rivariva grave zany zay le hoe tsy livre araka le tokony izy le izy de manimba fitaovan'ny olona may salamy même aty aminay 3,000 ariary ny klaozy izy klaoniny ty tsy araka intsony ny mizavola ny kandra mora be de tsy ampy tsinjaraina avy aty Betatao Anjorobe ay maheno zany Betatao eto de variny Betatao teneny rina foana zay matoa misy ny criminalité dia ny drogue ny fototry zany drogue eny reo olona dia asaina manao izao na izao de efa tsy tompony tena antsony fa ny drogue ny miasa de manjaka ny crime afatritsika manaraka andrasy fa tsisy nininy ty de aloha tonga de sorotsika mba tsy ampavesatra an'le boaty ato salama meme tena marina fa zavatra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona misy am'izao fitondran'izao alefa dada ando avatia soavy masoandro de kokoa ny riando any soavy masoandro zany salut même milay ranga manoana anareo foana hatramin'ny farany avy atia somanandrarina dada ihany atsika tsy maintsy azotsika io de arabaina koa zany tsika hoa de mezaka mandrakariva de zay zavatra retsika eto de apitapitao amin'ny namatsika lalana mampitoy Anamboly Madinika sy ny commune rurale Rantamarina ozy izy aty amin'ny district ny Sambava izay amboarina amin'ny fitaovana nomeny fitondram-panjakana dia mbola mety misy fampitoizany tam'le vakiko teo angamby io de point zany izy de mety mifandray tam'le teo salama même santatra aty Ambatondrazaka ihany mampahery atsika tim fa efa enjany ty de miaraba anareo avy any Ambato any koa François Fianaratsoa bonjour même tena manoana ary miondana tanteraka anareo indrindra fa dady aoka anareo mba ay ozy izy ifandamina misaotra tompoko de misaotra betsaka anareo François avy any Fianaratsoa bonjour même zay aty amin'ny commune Akadinandrina de mbola mila ny dada Akadinandrina Avaradrano zany zay raha tsika tsara iny Akadinandrina zany
avy aty amboy manam-bola dia mandalo amin'ny masindray dia any akadin'andriana any. Salut MBS ozy izy, mila ny dadanay aty Ambositra de voaray tsara zay. Bonjour ozy izy. Mba hazavao momba ilay société secrète karana misa fito mifeny économie gasy. Tita apita tafika. Rasy loha ketrehana kely zay tita. Kokoa même makasitraka amin'ny fandarina fa tena ahafantarana vaovao tiana ampamarinana. Rasy aloha amparamanina. Saika diso any aparafaravolo zay aparafaravolo le aparamanina ny akaikina pasikely. Salama any pasikely le nisy an'le nilatsako filohan'ny repoblika de nilatsako be ny tanàna tsy lany de rehefa niarakaraka n'ity fitondrany ity de nomena ho ambassadeur commune pasikely misy an'izany. Salama même mankahery anareo hatrany tsy maintsy tratra ny tanjona Ioby Ambotry Manjaka de miaraba Ioby any Ambotry Manjaka zany. Bonjour même nay vo avy aty Fianaratsoa raha tonga teto izy izy raha tonga teto Fianaratsoa président de nampanantena fa amboarina Tsoela ny lycée RR raha Herivelo Ramamonjy angamy tsy RR aty sy lalana Fianaratsoa manovorika ataony somary fehizantely izy de sairina nefa kobaka ambava fotsiny raha valiny anay 2023 ho avy data fa aza matahotra. Miaraba même hita fa malahelo be ny andrareo izy izy tsy mampanino zany tsika nge miezaka mamafy zay azo vakina ihany. Salama Jean eto atany ambe ivavy Ambatondrazaka ho tafaverina eo amin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny herin'Andriamanitra zay mihitsy nanova ny Jean azy eto de voavaky ny Jean zay salama namana faniry riry aty Andravoangy ihany ty ny lalakely aty aminay lazainy zareo ny fahavaratra ty ny efa tonga nefa tsisy mikitika mihitsy zay zany zava-misy zany amaraparana angamitsika de ty anankiroa ty mivakiko rina. Salama MBS izy izy mafinaritra ilay fandarana tafakatra 500 izy izy ny 20 litatra eto Ambovombe Androy mila mieritreritra ny fanjakana raha tena amaolana rano zany ty hoa zavatra efa tsy ino mo zany tsy ahitan'ireo vahaolana io fa bon zay moa iainantsika le situation. Salut même nakariny chef Fokotany aty bira ho R100 izy izy aity efa le vakitsika tamin'ny fakomaly ty resaka fanamboaran-taratra ty ny amaranantsika azy bonjour miara-manonja kokoa daholy ho an'ny vahoaka zanaky dada de aloha ty ray ty ngamba le izy mba lefaso izy lay velo ranony arivo ho atolotra ho an'ny gasy tonga saina rehetra perline mardaza de mora rano chrome zay zany dorina eny ary izay no masaka afaka natolotra zany tamin'ity miara-manonja MBS radio Mada ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany ary dia samy tahin'Andriamanitra isika mianakavy amin'ny manaraka indray velomoa tompoko.